ny raharaha fa moa de tsisy toyany tahaka ny kidnapping ny Nisy Arnaud, ny resaka andramena na lefa tsokosoko sy ny karazany. Eo anatrehan'izany dia mipetraka tsara mihitsy le hoe mbola tena sarotra ny mieritreritra le hoe tantandalana, fanjakana tsara tantana eo anatrehan'izany ohatra tany saiko zany Andriamato Rainjonary ary ny magaga mitazapotsiny. Eo anatrehan'izany ny fianakaviam-be raisampirenena raha ny tokony ho izy mantsy dia anisan'ny mahasotsivana ahafahany manampina tsy ny firenena anankiray reo zavatra anankiroa reo, indrindra ty le hoe fanajana ny zon'olombelona ary ny mifanohatra amin'izay indray aza no nataon'ny fianakaviam-be raisampirenena satria vonia nomeny vola be hatrany amina 1.4 miliara ny fitondrana tany a Paris. Uno Andriamato Rainjonary raha izany zavatra tantarain'izany ve ka izany no andraikitry ny fianakaviam-be raisampirenena tsy misy karazana firaisana tsy kombakomba ihany ve ny toe-javatra tahaka an'izany. Misaotra anao namana Ismaël. Marina zany fa alohany amaliko an'izany eto mamela ianao mba anao teny kely ambolohany satria araka ny voalazanao moa tany ambolohany ela antsika tsy nifankahita. Eto ambolohany tomboko lahy sy tomboko vavy miala tsiny aho fa anao teny masiaka androany. Nandritry ny volana maro nangina aho nitazan-davitra ny zavatra ataon'ny mpanao politika indrindra ny mpitondra de izao namana Ismaël ny zavatra tsapako. Andalam-paharavana i Madagasikara izao satria sady tia tena ny mpitondra no mivavaka amin'ny herin'ny maizina no bado izy ireo kanefa mihevitra ny tenany ho dadany araka ny tenin'ny professeur Ranjeva manao hoe rien ne va quand un médiocre se prend pour une lumière. Tsy fahadisoana fotsiny no ataoko raha mangina aho fa manao fahotana mahafaty mihitsy miray tsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy. Tsy peko tsara fa tsy ny olona ho tsikaraiko no tsy tiako fa ny firenena iaraha-manana latsaka andavaka no avotana. Rehefa zany ovaliko ny fanontanianao fa aloha zany misy tsiam-baovao vitsivitsy ireto. Ny tsiam-baovao voalohany dia ny gazety L'Express tamin'ny 4 septambra tamin'ny taona lasa nosoratan'ny mpanao gazety Gary Fabrice Ranevson fintiniko tahaka izao. Tamin'ny 13 septambra nisy ny savany tranon'ny député Rahantanirina Lalodi Nina eny amin'ny 67 hectare tamin'ny 2 ora sy sasany maraina. Fisavana tsy mazava no nitranga satria sady natao andro alina no tsy nisy mandat no solombavam-bahoaka mapara tsy miaradia amin'ny fitondrana no nosavaina trano. Raha ny resaka taminay le gazety L'Express ny député Nina hoy izy nisy olona roa tonga teny aminay nilaza anao perquisition. Tsy nanaiky izay satria sady tsy nanao fanamiana izy ireo no tsy nitondra mandat no tamin'ny andro alina no tonga. Niverina nefa izy ireo rehefa afaka fotoana fofoy niaraka tamin'ny olona nitondra basy nanao fanamiany mpitandro filaminana kanefa nisaron-doha. No tereny nandohalika ny olona rehetra hatramin'zaza sy ilaza fa misy basy hono afenina ao aminay. Ko satria moa tsy marina zany tsy manana basy izay tezitra izy ireo dia sady novakiny ny entanay no nalainy ny ordinateur portable ny finday sy ny tablette électronique. Nentiny niaraka taminy ny mpiasako 4 hoy ny député Nina nambarany fa nandratra azy. Mpitandro filaminana ireo olona navandoza ireo ihany député Nina satria tsy taiza no nitondrany ireo mpiasako ireo fa teny amin'ny commissariat central. Tsiam-baovao faharoa. Tamin'ny 10 Desambra tamin'ny taona lasa no samboriny zandary teny Itasy ny ministra taloha sady filohalefitry ny mapara Augustin Andriamananoro raha nandevina andrafozana izy. Nitaingina ny fiarany izy niala teny Itasy kanefa rehefa tonga taloloha no tereny Moreg nafindra tamin'ny fiarany rehefa aveo nandalo kely teny amin'ny tobiny zandary ankadilalana dia niafara any amin'ny tobiny zandary any Miarinarivo. Tamin'ny 12 Desambra tonga namangy azy tany Miarinarivo ny mpitolona mapara sahala amin'ny Ramatoa Christine Razanamasoa, Lantra Kotomanga, Sareraka, Nina Rantanirina, Nevra Oldina sy ny sisa. Tsiam-baovao fahatelo.
La Gazette de la Grande Île tamin'ny 20 janoary tamin'ny taona lasa nisoratan'ny mpanao gazety AR sy JR finitiniko tahaka izao. Hoy ireo mpanao gazety ireo resa be fotsiny niady amin'ny kolikoly lazain'ny mpitondra satria nampidiry ny conseil de discipline ny inspecteur d'État nanao ny asany. Izany no nitranga tamin'ny raharaha Claudine Razemamonjy, vehivavy mpandraharaha akaiky ny filoham-pirenena mivady. Io ramatoa io no omena ny tsaina ny asa-panjakana rehetra kanefa tsy tontosainy akory ny asa. Inspecteur d'État nanao ny asany no natsikaritra an'izany zavatra izany. Tokony omena dera sy fisondrotan-karama ny olona tahaka ireny ho ireo mpanao gazety ireo kanefa saziny izao fitondrana izao ireo olona manao tsara ny asany. Ny inspecteur d'État Randrianarivony Daniel sy Rakotonomenjanahary Désiré miasa eto Antananarivo no nalefa nanao fisafoana tany amin'ny faritra Matsiatra ambony. Tany izy mirahalahy no nahita ny raharaha Ambohimahamasina. Mampiasa anaran'olona forom-poroniny ramatoa Claudine Razemamonjy mba ahazahoany tsy hananasa-panjakana maro. Tao koa ny inspecteur d'État Frédéric miasa any Fianarantsoa nanatsikafona affaire maloto tany Lokomby sy Sasinaka faritra Vatovavy fitovinany. Nanao tatitra ireo inspecteur ireo fa magaga nisy namoaka aty ivelany ny tatitra nataony. Everin'ireo tandapa ho avy loha fa ny Premier Ministre taloha Jean Ravelonarivo no namoaka izany vaovao zany taty ivelany ka izany no antony nanalan'izy ireo azy. Notsaraina maimaika ireo inspecteur ireo. Ary tsy tany amin'ny IGE ho ireo mpanao gazety amin'ny La Gazette no nitsaraina izy fa teny avy loha. Ny généraly Ralala Rosé, secrétaire général ny présidence, no sady filohan'ny fitsarana tany avoloha, no solotenany filoham-pirenena, no solontenany ramatoa Claudine Razemamonjy. Izany hoe ho ireo mpanao gazety ny La Gazette sady mpitsara no tsaraina ny généraly Ralala Rosé. Araka ny tsilian-tsofina azo tamin'ny IGE ho ihany ireo mpanao gazety, ity général Ralala Rosé ity no nandefa afatra tahaka izao tamin'ireo inspecteur raha nanao ny asany tany Ambohimahamasina izy ireo. Hoy izy, avelo izao zavatra ataonareo izao ary miverena aingana aty Antananarivo ianareo satria mitsoka mafy ny rivotra aty ambony aty. Raha izay ny tsiam-baovao inona ny famakafakana azo atao. Fantatro ampiainy ve ny tantarany reto filoham-pirenena vitsivitsy fa tsy maro tany isaiko reto. Alfredo Stroessner, filoham-pirenena tany Paraguay. Anastasio Somoza Debayle, filoham-pirenena tany Nicaragua. Charles Gankay Taylor, filoham-pirenena tany Liberia. Cipriano Castro, filoham-pirenena tany Venezuela. Ferdinand Marcos tany Philippines. François Duvalier na Papadoc tany Haïti. Hastings Kamisa Banda tany Malawi. Jorge Ubico tany Guatemala. Jean-Baptiste Bagaza tany Burundi. Jorge Rafael Videla tany Argentine. Mengistu Haile Mariam tany Éthiopie. Mohamed Daoud Khan tany Afghanistan. Mohamed Ayoub Khan tany Pakistan. Ne Win tany Birmanie. Nicolae Ceausescu tany Roumanie. Pol Pot tany Cambodge. Rafael Trujillo tany République Dominicaine. Antonio de Oliveira Salazar tany Portugal. Suharto tany Indonésie. Adolf Hitler tany Allemagne. Mpitondra jadona daholo ireo rehetra ireo tompoko. Nampiasa hery miaramila mba hijanona ela eo amin'ny fitondrana. Ty fanontaniana mipetraka. Ahoana ny fahatsiarovana azy ireo ankehitriny satria fa tsy otsony ireny. Ary ahoana moa ny ho avy ny ho anatrehan'Andriamanitra. Avela ko ianao amaly an'izany. Mantany ianao namany Ismaël. Tsy misy firaisana tsy kombakomba ve amin'ny sehatra resam-pirenena satria hita fa tsy manaja zon'olombelona ny mpitondra nefa nahazo vola be. Dia izao ny teniko.
aminareo mpiray-tandrazana mivavaka sy mametraka toky amin'io fianakaviam-be iraisam-pirenena io ataonareo Zagnahary. Tsy ho tafavoaka mandrakizay doria tompoky i Madagasikara raha mbola manana izany toetsaina izany ianareo, satria ny mpitondra-jadona tompoko no maharitra eo amin'ny fitondrana dia misy ny firaisana tsy kombakomba toanina ny fianakaviam-be iraisam-pirenena any ambadika any. Ny zava-nitranga tany Amerika Atsimo tamin'ireny taona 1970 ireny no fintiniko aminao vetivety. Tamin'izany vanim-potoana izany, mpitondra-jadona no nisy tany Chili, tany Paraguay, tany Argentine, tany Uruguay, tany Brésil, tany Bolivie. Ka nisy paika diabolika ny famatorany niaraka tamin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia ny Plan Condor. Plan Condor azadino zany. Tamin'izany ny mpanohitra amin'ny tany iray amin'ireo firenenany tany saika ireo ka milefa makany amin'ny firenenen-kafa dia atao azalambo koa amin'io firenena andosiran'io. Ty zao misy ohatra ray. Nisy teratany Argentin tsy faly tamin'ny mpitondra tany 20. Nilefa nandeha tany Brésil. Kanefa raha tonga tany Brésil izy ireo tsy tapopoka. Ohatra faharoa, tamin'ny taona 770 nilefa tany Uruguay ny mpitendry piano argentin malaza Miguel Angel Estrella. Tonga tany izy dia nogadraina dia tsy tapopoka. Kanefa voaterina voaka ihany tamin'ny 1.770 no ny fiaramientany olona mpiaro zon'olombelona eran-tany. Nalankery hatrany États-Unis sy Europa tompoko izany Plan Condor izany. Ty zao misy ohatra ray, nisy mpamon'olona nalefa ny General Pinochet, filoha mpitondra-jadona tany Chili, nandeha tany Washington reo mpamon'olo reo, namono any Orlando Letelier, Masuvu notendreny filoha Salvador Allende tany États-Unis. Maty rangaha io, mody sy nahita ny fitondram-panjakana Amerikana. Averiko indray. Andrasonareo ihany io fianakaviam-be iraisam-pirenena io, toy ny vondrombe Europeana andrandray ny mpanohitra sasany dia ho very mandrakizay i Madagasikara. Raha iverina eto Madagasikara aho, mpikatroka mapara ireo olona ny tany sainao teo namany Ismaël. Marian'izany mety diso hevitra ianao mpihaino raha iverinao fa mpanohana ny mapara aho matoa miteny azy ireo amiko tsy ambovao fotsiny ireny, entiko mampiseho ny toetra ratsy ananany HVM mitsipadoa laka ny tana. Ny mapara tompoko no nametraka azy eo amin'ny fitondrana, io ndray no ataony fahavalo. Ary tsy ny mapara ihany no enjeny HVM, fa enjeny koa ny olona rehetra everiny mety anisy aloka ny fahefany na ikitikitika ny sezany. Enjeny na namany aza. Profo roa ihany no entiko aminao. Profo voalohany i Pasteur Mayol, profo faharoa Ramatoa Claudine Razemamonjy. Tamin'ny taona lasa rehefa madiva ifarana ny taona, tamin'ny 7 Desambra, niresaka tampanao gazety ny Pasteur Mayol teny amin'ny foibe ny fiangonana Apokalipsy ambodiny sotry. Nilaza ity pasteur ity fa manenjika azy ny fitondrana ankehitriny any amin'ireny tambazotra sosialy ireny tondroina ho mikotrika fanonganam-panjakana miaraka amin'ny olona sasany. Tsao daholo zany rehetra zany, hoy ny Pasteur Mayol, entina mandoto ny tenako. Izahay dia nanoana foana ity fitondrana ity miaraka amin'ny antoko GFFM Gideona ho fandresena ny fahantrany eto Madagasikara. Diso fahavalo ny HVM hoy ny Pasteur Mayol manenjika ahy satria miongana io fitondrana io raha ialanay Apokalipsy. Izany koa no manjo Ramatoa Razemamonjy. Tsisy malala eto Madagasikara fa ity Ramatoa ity no mpandany vola be manoana ny HVM. Kanefa araka ny vaovao navoaka ny mpanao gazety RO tamin'ny midi tamin'ny 3 Janoary lasa teo, tsy tonga nanatrika ny fetiny faran'ny taona teny amin'ny AEC Palace ny nomenclatura HVM. Olona ny HVM telo ihany no tonga hoy midi. Andriamatoa Antelma Raparany, Ramatoa Voalanoa Roa Randrianarsoa ary Andriamatoa Andriamandava 7
izay sady Jordan Claudine no filohan'ny tanora Tim taloha, no ministry Andry Rajoelina taloha, no HVM ankehitriny voatendry filoha lefitry ny antenimieran-doholona. Za aloha de miteny namany Ismaël mialatsiny fa tsara mahavoazany mapara izao zava-manjo azy izao, meny afina tsangany araka an'le sary teny hoe drakidrakina manantodi-mboe ka rehefa foiny atody izy no an'le voe voalohany. Tampidalankale tony sokonanany bato izao ny mapara. Enje ny HVM mafy izy kanefa tsy afaka ijoro mpanohitra. Ahoana moa tompoko no afahanao anohitra olona nitoana no? Raha ataon'ny filoham-pirenena azalambo tahaka zany ny olona mapara nampiakatra azy eo amin'ny fitondrana. De ty ny fanontaniana petrako aminao PM, inona moa tompoko no lanja ny fanentanana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny 3 Desambra? Hoizy, ny faniriako lalina indrindra ho an'ny hoavy dia ny haizantsika mampivondrona ny herim-po, herin-tsaina sy herim-panahy misy eo amintsika. Tsy vahoaka voaozona sanatria ny malagasy ka tsy ahita ny anjara masoandrony ao anatin'ny fiandrianam-pireneny, ary misy kolotsaina vaovao mila volentsika, kolokolotsika, kolotsain'ny mpanangana, saisaidra, miara misandratra ao anaty vina mampiombona. Amiko tsisy lanjany zany fanentanana izany. Ary everiko fandatsana mihitsy ara ny teniny nanao hoe tsy misy valaka am'izay iainanareo no iainako eto amin'ny toerana misy ahy sy ny andraikitra izay napetraka reo tamiko ity. Izy moa ampatsahiviko fa nilaza hoe porofoy amiko fa mahantra ny vahoaka malagasy. Araka ny vaovao navoaka ny mpanao gazety Davis R amin'ny midi tamin'ny 9 septambra tamin'ny taona lasa, mifanohitra ny zavatra lazainy ireo lehibe ny polisy mikasika ny raharanina. Tamin'ny 15 septambra namoaka fanambarana ny FIB-ko ny polisy pirenena nilaza fa nahazo fitarenana izy ireo mikasika olona mamaky trano teny amin'ny tranonina 67 hektara. Tsy perquisition hono no nataony fa fisamborana mpangalatra tratram-bodiomby mamaky trano. Mifanohitra amin'izany ny zavatra lazainy commissariat central, satria nilaza foana ny commissariat central fa tsy polisy ireo olona nanao fisavana ny tranon'ny nina. De mamitina zavatra maro mikasika izany rehetra zany ny lahatsoratra nataon'ny mpanao gazety Adelson Razafy amin'ny La Gazety tamin'ny 20 Desambra tamin'ny taona lasa fintiniko tahaka izao. Hoy Adelson Razafy, ko satria fomba fanao eran-tany nijery todika rehefa tonga ny faran'ny taona, misafidy izy no olona mendrika indrindra tamin'ny taona lasa. Ramatoa Claudine Razemamonjy hoy izy no vehivavy nisongadina indrindra tamin'ny 2012. Ireto hoy izy ny antony ilazany an'izany. Raha olona tsy fantatra ity ramatoa ity tsy ela akory izay no tenenina saika isanandro ny anarany tamin'ny 2012 sy 20. Nisongadina kokoa izy raha oharina amin'ny vadiny filoham-pirenena izay lany andro mandeha miantsena any Paris. Loha laharana foana ramatoa Claudine Razemamonjy hoy Adelson Razafy tamin'ny zavatra roa nahabe resaka tamin'iny taona lasa iny: ny fanaovana kolikoly andaniny, ny fanatontosana ny francophonie ankilany. Nahazahoany vola 4.3 miliara ny fanamboarana ny bureau commune Ambohimahamasina. Azony koa ny tsena nasa-panjakana maro satria nampiasa anaran'olona ny forom-poronina izy. Na ny alabala nefa izy satria ravamba ny fanodikodinam-bola nataony no ny inspecteur d'État nanao ny asany. Ireo indray no voasazy fa izy tsy namaly akory ny fiantsona nataony zandary. Ko satria moa ho ihany Adelson Razafy ny Premier Ministre taloha Jean Ravelonarivo no naniraka an'ireo inspecteur ireo, ny ramatoa ty kozy ny nanala ny Premier Ministre tamin'ny toerany no soloana olona akaikikaiky kokoa azy. Tsy zany ihany, satria tsy naomby ny mpitondra fanjakana tamin'ny fanaovana ny asa fandraisana ny sionambe ny francophonie sy akafa baraka, satria tsy vita rapotoana ny tanàna voary eny Andohatapenaka. Neditra ny tseratra ty ramatoa ty nanamboatra trano fandraisam-bahiny vaovao eo akaiky ny hôtely ESI eny Ivato. Vita ny ara-potoana ny trano
dia afatondromaso ny mpitondra afaka nandray ny francophonie. Kanefa noho ny antony tsy fantatra, nanao saisay ny Bianco hoy ihany Delson Razafy namoa fotamandry dia ny raharaha ambony Mahamasina. Ny antsony ty ramatoa ty teny Ambohibo. Kanefa enoy zany ry azon-damosiko hoy ramatoa Claudine Razaimamonjy, ary mba ho tsapany tale generaliny Bianco ny heriny nasainy ny teny Ampabe-maso. Teo amin'ny fivoriana ny teny miaran-dolona ny sénateur Riena Andriamandavy 7 ny taky ny fanesorana azy amin'ny toerany. Tora-kovitra ho ihany Delson Razafy, Andriamatoa Jean-Louis Andriamofidy dia nalefany any amin'ny chaîne pénale ny dossier Claudine Razaimamonjy mba ho any dia tsy hitany. Izany rehetra zany hoy Delson Razafy no ilazana fa ramatoa Claudine Razaimamonjy no vehivavy nisongadina indrindra tamin'ny 2024. Dia hoy Andriamatoa Zanora Ramambazafy eo anatrehan'izany rehetra zany ao Madagety tamin'ny 28 septambra. Tsy tokony hijanona eo amin'ny toerana intsony ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Tsy fankalana azy no itenenako an'izany hoy Ramambazafy satria mba nandatsabato azy ihany aho tamin'ny 2024. Tokony hiala izy hoy Zanora Ramambazafy satria tsy voafeny intsony ireo tandapa manodidina azy. Kanefa ireo olona ireo no mampiasa ny anarany mitondra an'ity firenena ity any anaty lavaka, mampiasa vola, mampiasa fitaovam-piadiana. Ny mpisolo vava Maître Nicole Andrianarivison hoy ihany Zanora Ramambazafy no mandidy sy manapaka amin'ity tany ity. Tsy maintsy tanterahana ny zavatra tiany Maître Nicole Andrianarivison, atao fadin-drazana ny zavatra tsy tiany. Ary mba handresy lahatra ny mpamaky fa fanjakana mpampiororo no misy eto hoy Zanora Ramambazafy, navoakany ny firaketana an-tsoratra nataony député Nina noho ny nanafian'ny polisy ny SAG service anti-gang ny tranony eny amin'ny 67 hektara tamin'ny 13 septambra tamin'ny taona lasa. Tsy izany manilitsah hoy Zanora Ramambazafy satria tompona andraikitra ambony ao amin'ny polisy pirenena ao tsara lalàna no namoaka izany vaovao zany dia tsy iza fa ny commissaire Pirzada na Pirzada. Efa nitsipihako tao anatin'le fanontaniana teo le volabe enina faingo 4 miliara. Filoham-pirenena efa nanipika hoe mahery ny 10 miliara raha ohatra ka atambatra amin'ny vola azo tatorina no azo. Tena voaniainga moa iny taona iny Andriamatoa Raintsonary dia tena nively amponga, nibitaka, naneo aravona tanteraka ny mpitondra. Eo koa ny pombazya noho ny fahazahoana io volabe io. Zay dia avy amin'ilay fivorian'ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola natao tao amin'ny birao an'i UNESCO tany Paris tamin'ny 2 sy 4 Desambra tamin'ny herintaona iny. Dia azo zany ny volabe, azo ahoana moa fa zay no taremarika voatonony hoe enina faingo 4 tapitrisa dolara no omena ny Madagasikara. Ny zavatra naverimberina tamin'izany Andriamatoa Raintsonary dia hoe niverina ny fatokisan'ny mpamatsy vola ny Madagasikara, hitombo be ny arikareny eto Madagasikara, ho foana ny tsy anasa, faly ny eo anivon'ny sehatra tsy miankina sy ny sisa. Ireo no niverimberina tamin'ny fanombohany ty taona ity. Kanefa raha ny zavatra fantatra dia hoe tsy azo manontolo avetrahany ireo volabe ireo ary toa mbola misy fepetra koa melohany tena ivoahany. Anisan'ny fepetra ohatra hoe tsy maintsy ho tanterahan'ny fitondrana ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana na ny bonne gouvernance alohany isokafan'ny robinet. Ka ny zavatra hita aloha zany nahazo tombony avy amin'ity feonan'ity ny mpitondra, eo koa ny mpamatsy vola. Fa ny manitikitika ny saina Andriamatoa Raintsonary dia hoe inona no mba tombony ho azon'ny vahoaka malagasy avy amin'ity volabe ity.
aka ohatra tsika zao hoe mety hoe hijanona ve ny délestage zay mampahorem-ponina am'izao fotoana zao a, tena hitondra soa sy fampivoarana tanteraka tokoa ve io vola be io sa ho volan-kakafotra ihany a ka ny omaly tsy miova. Misaotra anao namany Ismaël, ho volan-kakafotra ihany zany, tsy ny enina faingo 4 milliards dollars ihany fa ny FEC, Fonds élargi de crédit, ny FCP, Fonds de consolidation de la paix sy ny famatsiam-bola rehetra tsy voatanisa aketo. Alohan'ny amelabelarako an'izany, ireto aloha misy tsiam-baovao roa. Ny voalohany dia ny Gazette L'Express tamin'ny voalohany sy ny 7 Desambra tamin'ny taona lasa nosoratan'ny mpanao gazety Lova Rabary Rakotondravony, fintiniko tahak'izao. Tamin'ny voalohany sy 2 Desambra tamin'ny 2024 nandeha tany Paris ny filoham-pirenena nitondra délégation matevina nandresy lahatra ny mpamatsy vola mba hanome vola ny Madagasikara ary nentiny niaraka taminy ministra folo, talesy général ministère maro, solon-tena ny sehatra tsy miankina, diplomaty sy solon-tena ny mpiara-mombonantoka arabola sy ara-teknika miasa eto Madagasikara. Ny tanjon'izy ireo tamin'izany dia ameno ny banga amin'ny famatsiana vola ny PND, Programme National de Développement. 3 milliards dollars no tsy ampy hoy ny Premier Ministre solonandrasana Mahafaly Olivier. Araka ny fanazavany Andriamatoa Patrick Imam, solon-tenan'ny FMI miasa eto, raha te handresy ny fahantrana isika malagasy tsy maintsy mindram-bola ny ivelany, tsy safidy tsony zany ho izy ho anareo malagasy satria tsy ampy tsony ny enti-manana eto aminareo. Ny zava-dehibe ho ihany ty Patrick Imam ty dia ny fametrahana tontolo manodidina tsara sy maro toerana ho an'ny mpandraharaha amin'ny fandresena ny fanaovana kolikoly ary indrindra amin'ny fametrahana fanjakana tsara tantana. Nandre anjara mavitrika tany Paris ny sehatra tsy miankina nahitana an'Andriamatoa sy Ramatoa isany Jean-Claude Ratsimivony filohan'ny Home Pharma, Hassanen Irigi, PDG ny vondrona Axian, Salim Ismaël, PDG ny vondrona Sokota, Karim Barday, PDG ny vondrona Bassan, Charles Giblin filohan'ny GOFP, Groupement des entreprises franches et partenaires, Nour Randriamamonjy Arso filohan'ny GEM, ny Fanja Rakotomalala filohan'ny Chambre des Mines sy ny sisa. Samy nanonona tonom-bola be izy menakavy reo, ohatra roa ny resiko. Nilaza ampiasa 500 tapitrisa dollars ny vondrona Eiffage. Nanao fanambarana koa Andriamatoa Hassanen Irigi nilaza ampiasa 500 tapitrisa dollars amin'ny sehatra ny angovo sy 50 sy 200 tapitrisa dollars amin'ny fifandraisan-davitra. Tsiam-baovao faharoa, midi tamin'ny 2 Desambra nosoratany mpanao gazety R. Edmond zay nandeha tany Paris. Miverina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Madagasikara izao satria nahazo famatsiam-bola 4 milliards dollars entina manatanteraka ny PND. Ireto hoy ny mpanao gazety de R. Edmond no mpamatsy vola lehibe indrindra. Ny Banque Mondiale nilaza nome 1,3 milliards dollars. Ny BAD nilaza nome 1 milliard dollars. Ny vondrombe Européenne nilaza nome 700 tapitrisa dollars. Ny système ny firenena mikambana nilaza nome 320 sy 500 tapitrisa dollars. Allemagne 240 sy 500 tapitrisa dollars. Frantsa amin'ny alalan'ny AFD anome 200 tapitrisa dollars. Ny FIDA, Fonds International de Développement Agricole nilaza anome 420 sy 200 tapitrisa dollars sy ny sisa. Rehefa zay iny famakafakana azo atao. Ny teny nataony mpanao gazety Fanjanarivo tao amin'ny gazety tamin'ny 20 Desambra tamin'ny taona lasa no fintiniko. Hoy izy, tsy fantatra ahoana no ampiasain'ny mpitondra ny vola 4 milliards dollars satria herintaona sisa no mijanona eo amin'ny fitondrana izy ireo kanefa tonga hatrany amin'ny taona 22 ny fampiasana sy ny famerenana an'io trosa be io. Ka zay are aleny hoy ny mpanao gazety Fanjanarivo. Na isy voahodinkodina toy ny mahazatra ny ampahany amin'io vola io, na ataon'ny mpitondra antoka hazahoany mijanona eo amin'ny fitondrana satria izy ireo no namono ny voay ka mpitondra hafa indray ve no iravaka ny vanginy. Ny délestage araka ny voalazanao teo namany Ismaël no anisan'ny zavatra manahirana ny vahoaka malagasy ankehitriny erany nosy.
kanefa izany indrindra no mampiseho fa volan-kankafitra tompoko io 4 miliara dolara io. Teny maro kabary arivo fampanantenana iray alina ataon'ny mpitondra sy ny lehibe ny jirama fa tsy mety voavahany ny olona délestage. Miverina tompoko amin'izao repoblika faefatra zao ny tantaran'ny Solima tamin'ny andron'ny repoblika faharoa. Tamin'izany nasain'ireo mpamatsy vola ireo novonoina mihitsy Solima, nasehony hosakana amin'ny fifaninana satria nanao fibanan-daka, zany hoe nanao monopole. Tsy maintsy vonoinareo ny Solima ho izy raha ty azo vola aminay anareo. Izy moa nandibiny toeran'ny Solima raha maty izy. Orinasa vahiny tompoko. Raha mbola tsy hainao Total, Galana, Shell, Jovena, tsisy gasy reo misy ve ny faninanana izao? Afaka misafidy station vidina ve solika ve ny malagasy? Tsy tompoko. Ny ala ny monopole ny solo azy ny zava-doza oligopole. Mifanaraka ireo orinasa vahiny efatra mividy solika na midina na miakatra ny vidin'ny sultany eo amin'tsena iraisam-pirenena. Miverina ny tantara izao satria vonoiny koa jirama. Rehefa maty io jirama io, isy orinasa vahiny akany toerany ampiakatra ny vidin'ny jiro sy ny rano araka ny sitraponiny. Toa ataon'ireo orinasa nandibiny Solima ireo. Izany no ambadiky ny vola be iny tompoko. 5 zao, raha ny olona manana fiarakodia no voakasika amin'ny vantana amin'ny vidin'ny solika, voakasika amin'ny jiro sy rano isika rehetra. Toy Total, Galana, Shell, Jovena naka ny toeran'ny Solima, aka ny toeran'ny jirama i Eiffage, i Axian, i Symbion, i Agreco, i Fraise, e Ranov. Oka zava fa tsy nivoaka malagasy no azo tombontsoa amin'ny vola ampindramina, fa ireo vahiny mampiasa vola, na vahiny zaromonina eto izy, na vahiny vaovao vao tonga. Toy Axion, Jovena, Colas, Filatex, Socota, Fraise, SMPT, Unima, Castel, Vima, Eiffage, Eranov, vondrona afrikanina mpamokatra sy mpivarotra rano sy herinaratra, ny orinasa IR, Hydro-Ingénierie, Études et Réalisation sy no maro hafa tsy ho voatanisako eto. Ny laza ampiasa 520 tapitrisa dolara ny vondrona Eiffage, Eranov, Temisy sy ny orinasa IR anamboatra centrale famokarana herinaratra any Saofika. Tsy zany mamorona fa izany nambarany Max Roche, tale général lefitry ny Eiffage tamin'ny 7 jona tamin'ny taona lasa. Tahaka zany koa ny fanamboarana centrale ahodin-drano any Volobe anana tanjaka 100 mégawatt. Vola 500 tapitrisa dolara no ilaina ka ny vondrona Axian, Jovena, Colas, Grand Travaux International no anao izany asa izany. Hita izao baribary fa voafatotra amin'ny asanainy Irigi ny mpitondra ankehitriny. Fantatro apieny ve fa i asanainy Irigi no tompony Jovena, tompony Telma sy tompony Axian. Vola be no lalaovindreo olona ireo amin'ty resaka angovy ty fa afeniny mafy. Ray 5 miliara ariary isan'andro no miodikodina satria gazoaly 500 metra toratelo no ilain'ny jirama isan'andro. Lasany karany tompoko zany vola izany satria amidiny lafo de lafo amin'ny jirama ny gazoaly raha oharina amin'ny vidin'ny gazoaly eny amin'ny pompe. Miditra antsetra koa ny orinasa vahiny Green Yellow vao tonga ty milaza anamboatra foibe mpamokatra herinaratra mampiasa herin'ny masoandro manana tanjaka 20 mégawatt. Any Ambohipionana, district Ambatolampy no apetraka izany foibe izany. Arina no ataony ivarotra herinaratra amin'ny jirama ka vola 520 tapitrisa dolara no ilainy. Izany no nambaran'ny filoham-pirenena tany an-toerana tamin'ny 13 Desambra tamin'ny taona lasa. Amin'izany rehetra zany takona ny mpampiasa vola malagasy, takona ny industriel malagasy satria ny vahiny no omeny fitondrana HVM malaka. Kanefa faly sy ravo izy ireo. Ity ohatra ny teny nataony Andriamatoa Sabani Nourdine, ministry ny indostria. Miverina tanteraka amin'ny Madagasikara izao ny tokony mpamatsy vola tsy miakina.
izany no fahitany izao fibahanandaka ataony vahiny izao. Eto namany Ismaël, miala tsiny aho, miala tsiny, miala fondro, miala salo fito hoy ny amiral Didier Ratsiraka izay. Raha ilaza fa manao resaka mampimoe ny premier ministre mahafaly solonandrasana Olivier. Tamin'ny 9 Desambre, tamin'ny taona lasa, raha avy nanatrika ny fivorian'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza izy, fivoriana ara-potoana io, izao ny teny magaga nataon'ity premier ministre ty teo anatrehany mpanao gazety. Tsisy tsony delestage. Satria efa nomeko baiko ny tompon'andraikitra rehetra voakasika amin'izany mba ho foana ny delestage. Ny olona manana fahefana manome baiko dia tokony mahafantatra fa azo tanterahana ny baiko omeny. Satria tsy azo irananao zavatra tsy azo tanterahana tompoko ny olona omena baiko. Araka le obolana français hoe à l'impossible nul n'est tenu. Ahoana moa tompoko no ahafany Jirama anafoana ny delestage raha antitra ny fitaovana ampiasainy, raha tsy ampy ny gazoaly ampiasainy, raha tsy avela mamokatra herinaratra izy fa terena mividy amin'ny orinasa vahiny izay manome baiko ny mpitondra, raha tsy ampy ny rotsakorana ka tsy afaka miasa tsara ireo fohy be mpamokatra herinaratra ahodin-drano any Antelomita, any Sanivotry, any Tsianjopaniry, any Andekaleka, any Mandraka. Dia zao ny teniko, tokony omeny premier ministre baiko Andriamanitra mba andatsaka rotsakorana ara-potoana, satria na ny ranony kopa aza tompoko madiva ho ritra nefa andro fahavaratra loza amin'antambo tsy fahita hatramin'izay nahatany ny tany raha tsy amin'izao andro ny HVM izao. Ireo vahiny mpampiasa vola no faly amin'le vola be satria mahazo tombotsoa. Tsy nohoaka malagasy fa izy nampiseho ny hafaliany ohatra Andriamatoa Ilias Akbarely, ilay karana everina ho mpanankarena indrindra eto Madagasikara. Izao mantsy ny teny nataon'ity karana ity raha nanontany ny heviny mikasika ny toerany Madagasikara ara-toekarena ny gazety Le Monde niona tamin'ny 15 Novambra tamin'ny taona lasa. Hoy Andriamatoa Ilias Akbarely, azo lazaina fa mihatsara tsany. Mitombo andro manalina ho izy ny fampiasana vola eto Madagasikara ary ambony ny fitombony ara-karena satria manodidina ny 400 sy ny 500. Isy fionana ho izy atao ampamatsy vola any Paris ny 1 sy ny 2 Desambra. Azo famatsiam-bola anamboatra fotodrafitrasa ny sehatra maro any Paris toy ny banky, ny jono, ny arena, ny kiborontany, ny indostria. Misy ho izy ny famarinany toerana ara-politika satria tafapetraka soamantsara ny andry mpanjakana rehetra. Karaha ny miteny an'izany. Marina hoe Andriamatoa Ilias fa mbola maro ny asa tokony atao fa azoko lazaina fa mihatsara ny toekarena eto Madagasikara. Izany teny Andriamatoa Ilias Akbarely izany dia mampitamberina ny saina ny zavatra nitranga tamin'ny 2002. Tamin'izany Maître Jacques Sylla no Premier Ministre. Izy no nitarika ny délégationna malagasy nandeha tany Paris foana niatrika ny mpamatsy vola. Tsy CBI, Club des bailleurs des investisseurs no anaran'ny mpamatsy vola tamin'izany andro Sylla zany fa CAM, Club des amis de Madagascar. Tsy enina faingo 4 milliards dollars no azony Sylla fa 2,3 milliards dollars. Toy Andriamatoa Ilias Akbarely fary ankehitriny. Faly koa ny antenimieran-dolona frantsay tamin'ny 2002 satria tak'izao ny teny nataony. Madagascar est en voie de stabilisation politique et de redressement économique. Rahantsika malala ny toy ny tantara. Manao resaka mampimoe koa ireo mpiasa madinika solitainan'ny FMI to Marshall Mills sy Patrick Imam. Lazainy ireo mpiasan'ny FMI ireo fa misy fepetra maro tsy maintsy tanterahany Madagasikara alohany ahazahoany ny vola be nampanantenainy 4,4 milliards dollars. Ka ny fepetra voalohany hoy izy ireo dia fanafoanana ny kolikoly ary indrindra ny fisiany fanjakana tsara tantana. Eto namany Ismaël mitodika amin'ny ireo solitainan'ny FMI io iteny laissez-moi rire. Monsieur le représentant du FMI. Fintiniko aminao pieno nitatitra nataony CADTM mikasika ny fitsarana Andramatoa Christine Lagarde filohan'ny FMI. Zany hoe lehibe ndreo olona reo.
aty Madagasikara manome lesona antsika malagasy mikasika ny fanjakana tsara tantana ireo mpiasa madinika iraka ny FMI. Kanefa ny lehibeny Ramatoa Christine Lagarde no talehibe Ntsomanga miray tsy kombakomba amin'ny fanodinkodinana volam-panjakana. Tamin'ny volana Desambra tamin'ny taona lasa niakatra fitsarana ty Ramatoa ty tany Paris. Voapanga onanao kitio to tamin'ny raharaha Bernard Tapie. Niady tamin'ny banky mpanjakana Crédit Lyonnais Bernard Tapie mikasika ny fivarotana ny kiraro marque Adidas. Raha ministry ny toe-karena tamin'ny andro ny filoha Nicolas Sarkozy, Ramatoa Christine Lagarde tamin'ny 20 Tahaka izao ny didiny voaka tany Paris tamin'ny Desambra tamin'ny taona lasa. Meloka Ramatoa Christine Lagarde kanefa sady tsy omena sazy izy no tsolotoina ny casier judiciaire. Kanefa hoy ihany ny CADTM manao tatitra raha ny lalàna no jerena tokony voaheloka erin'ny taona an-tranomaizina Ramatoa Christine Lagarde sy mandoa lamandy 5,000 siréalina euro. Tsy nendrasan'ny ty Ramatoa ty akory ny famakiana ny didim-pitsarana fa avy hatrany izy dia nivoaka nandray fiaramanidina dia lasa nandeha any Washington nanohy ny asany amin'ny palais général ny FMI azy. Kanefa noho ny kitotoa nataony nahazo onitra 400 tapitrisa euro tamin'ny banky mpanjakana Crédit Lyonnais i Bernard Tapie. Miagatra ny fitsarana frantsay satria raha notsaraina tany Paris Ramatoa Christine Lagarde notsaraina tany Toulouse ny tovolahy iray dia voaheloka nigadra 3 volana sazy miatra nanino nangalatra fromage. Notsaraina tany Beaumont-sur-Oise ny tovolahy afrikana roa Issoufou sy Bagui Traoré satria nanino nangataka fanazavana izy mirahalahy mikasika ny fahafatesany rahalahiny maty noho ny daroka nataon'ny polisy frantsay. Tahaka izao ny didim-pitsarana ny voaka. Voaheloka mbola nantranomaizina Issoufou sazy miatra ny 3 volana. I Bagui Traoré rahalahiny kosa voaheloka migadra 4 volana sazy miatra tsy mahazo mandia faritany any Beaumont-sur-Oise mandritry ny 2 taona ary mandoa lamandy 7,000 euro. Valalamina namany Ismaël ny mpanara vaovao na ny Frantsa aza satria raha fametrahana ny fanjakana tsara tantana no fepetra voalohany takiny FMI amin'ny famatsiam-bola omeny ny lehibeny kosa etsy ankilany olon-dratsy. Azo heverina olo masina ny vahoaka malagasy raha oharina amin'ny olony FMI. Ny vahoaka hoy aho fa tsy ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika izay olo tsy manjary koa tahaka ny mpiasan'ny FMI. Ho anao olo tsotra mba ho azonao tsara izany tantarako rehetra izany resto ny mpangaro-pôsy iraisany pirenena ty FMI ty tsy olona no aron'ny pôsy fa firenena. Ireo firenena aron'ny pôsy ireo ihany no asainy manao fanjakana tsara tantana. Voalaza teo ny momba ny Christine Lagarde. Mety angamba isy olona iray-panahy eritreretra hoe Christine Lagarde ihany tsy manjary. Tsy izy ihany tompoko ny olon-dratsy atao lehibe ny FMI. Ny tale général talohany Andriamatoa Dominique Strauss-Kahn dia voatery niala tamin'ny 2010 satria nanino voapanga nanolana vehivavy tao amin'ny hôtel iray tany New York. Mety teny koa anao frantsay ihany tsy manjary. Voatery niala koa ny teratany Espagnol Rodrigo Rato, tale général ny FMI talohany Dominique Strauss-Kahn. Ity Rodrigo Rato ty voapanga nanao fraude fiscale, izany hoe nampandositra vola, nanao famotsiana vola maloto, nanao osoka mba anavotra ny banka izay iziny no lehibeny. Ary saika bankiropitra aza ny firenena Espagnol iray manontolo ka voatery nangataka vola B10 miliara euro tamin'ny vondrombe Europeana. Amin'ny vola B10 miliara nindramin'ny firenena io 13 miliara euro dia vola very tao amin'ny Bankia no tantanany Andriamatoa Rodrigo Rato. Raha mivoaka eny amin'ny arabe zany Rodrigo Rato zany izao any Espagne ka misy olona mahita akorainy olona ompainy olona eto naman Ismaël velona iaho so dia mba karazan'olona to Rodrigo Rato ary ilay prétendrazana amin'ny Gaspar Sanchez Benedito solitain'ny vondrombe Europeana eto Madagasikara. Manahirana nge Andriamatoa Raintsonary mikitikitika an'izany fanohanana sy fanampiana ara-polo zany
tsy manapataperana ny adihevitra mikasika an'izy io ianao nisy fotoana efa nanoratra boky mikasika an'itony trosa manandevo. Nisy fotoana tany aloha tany efa nitany saina daholo ny hoe ny trosa marikoriko, ny trosa manandevo, ny vola maloto sy ny karazany. Hatramin'izao dia tsy mety tafatombona mihitsy ny tena fipetraky ty trosa ty raha ny eto Madagasikara ny resahana satria andaniny zany tena misy milaza mihitsy hoe tsy afa miala amin'ny trosa tsika ary tena ilaina le fanaovana an'le trosa. Kapobeny moa ny toan-kevitra alefan'ireo izay miandany amin'ity hoe ilaina ny mitrosa any ivelany ity dia milaza hoe mahantra loatra tsika ka tsy afaka iolon'olona. Eo koa ny toan-kevitra anankiray hoe ny 70 isan-jato mahery ny fivolam-panjakana dia avy amin'io vola laina avy any ivelany io no ampihodinana azy. Etsekilany nefa ao koa ireo tena milaza hoe inona moa ny tokony ilantsika eto Madagasikara hoe hitrosa any ivelany anefa tsika dia tany manan-karembe. Ka eo zany no manitikitika ny saiko Andriamatoa Raintsoanary hoe tena mbola mety ho tafarina ihany ve ty firenentsika ty amin'le hoe fanaovana trosa. Raha dinihana mantsy ohatrany tsy hisy farany mihitsy le fanaovana trosa satria tsy maintsy honerana le izy dia avy eo ndray makatrosa vaovao dia hatrany nitarana ka ny rinany mbola andoha ary sarotra ny ino hoe ahoana ny mety ahafahantsika miala amin'le fanampiana raha ohatra ka ohatrohatr'izao foana ny fandehany tsy fidirana amin'ny fanaovana trosa mandrakizay ve ny fototry ny fahantrana. Ary zay koa anisan'ny mahatonga antsika mihindrana vola lava ny mpamatsy vola. Ahoana marina ny adihevitra tokony apetraka amin'ity resaka trosa ty Andriamatoa Raintsoanary. Misaotra anao namana Ismail. Fanabeazana ratsy nomenan'ny malagasy no mahatonga an'izany adihevitra izany. Ny fototr'olana eto dia ny tantarany trosa manandevo. Indrisa nefa fa vitsy dia vitsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny malagasy mahay an'izany tantara izany. Na ny mpanao politika, na ny mpitondra fanjakana, eny, na ny mpampianatra eny amin'ny université aza. Eo amin'ny tantarany zanak'olombelona, nisy hatramin'ny ela ny trosa amin'ny mahatrosa azy. Fa vao aingana no nisy ny trosa manandevo. Eto ary raha manontany olona ianao nanomboka viny zany, tsy voavaly. Nanomboka tamin'ireny taona 1970 reny ny tantarany ary nandalo dingana 5. Za moa namana Ismail tsy anam-potoana araka lazainao teo dia mampirisika anao piaino ividy sy amaky ny boky ny trosa manandevo fa any no ahitanao ny antsipiriany ireo dingana 5 ireo ka fa mintinana no omeko. Ny olona maharabaovao dia mahafantatra fa ny mpitondra sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena ihany no ahita tombotsoa amin'ny vola 4 miliara dolara. Fa voalanjalanja tsara ty teniko ty. Hitondra loza sy antambo an'ny vahoaka malagasy io satria trosa manandevo. Efa nanao ny farafahaizany ny mpitondra ny fanesy teto Madagasikara nandritra izay 70 taona izay kanefa miamahantra ny vahoaka malagasy. Akoatsy nagnegna ampik'izay efa lana ny kary. Ny kary eto dia ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Taoriny ady lehibe faharoa. Noho ny plan Marshall sy ny dona ara-tsolika voalohany tamin'ny 3 sy 5 betsaka ny vola dolara amerikana niparitaka eran-tany. Taorina ady lehibe faharoa nandefa vola dolara betsaka tany Eropa ny Amerikana mba anamboatra ny rava. Vokatry ny ady lehibe faharoa. Ireny no atao hoe euro-dolara. Taka izany koa, noho ny dona ara-tsolika tamin'ny nanondrotan'ny firenena arabo tampoka dia tampoka ny vidin'ny solotany tamin'ny adiny tamin'ny Israely. Nahazo dolara betsaka ny mpamokatra solika arabo. Ireny no atao hoe petro-dolara. Napetraka aiza euro-dolara io? Ambany fandriana ve? Tsia.
fa tao amin'ireo banky tsy miankina tandrefana. Tsy mahita tombotsoa ireny banky ireny raha velany matory ny vola euro-dollar sy ny petrodollar. Noho izany nampindram-bola izy an'ireo firenena vao nahazo fahalevantena. Izany vola nampidramin'ny banky sy miankina tandrefana ny firenena madinika izany no antsoina hoe tapany tsy miankina amin'ny trosany ivelany. Niteraka krizy ara-barotra iraisany pirenena nidona ara-tsolika nataony arabo satria tsy nisy mpividy intsony ny entan'ireo firenendehibe. Mba hita mpividy namorona evipetsy ireo firenendehibe ireo. Tahaka izao ny teny nataony. Ampindramina vola ianareo tany madinika amin'ny tany ambany dia ambany raha mividy entana aty aminay ianareo. Io fampindramam-bola nataon'ny firenendehibe ho an'ny firenena madinika io no antsoina hoe tapany mikasika firenendroa amin'ny trosa ivelan'ny firenena madinika. Tamin'ny taona 1979 tamin'ny andron'ny ady mangatsiaka nampifanandrina ny tantsinanana sy ny tandrefana, voatendry filohan'ny Banque mondiale i Robert Strange McNamara mba ho latsa-danja ny firaisana sovietika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tahaka izao ny fanangolena nataon'ny McNamara tamin'ireo firenena madinika. Ampindramin'ny Banque mondiale vola ianareo mba ahafahanareo manavao ny fitaovana famokarana any aminareo ifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Ny vola nampindramin'ny Banque mondiale no antsoina hoe tapany mikasika firenena maro amin'ny trosa ivelan'ny firenena madinika. Amin'izao fankalazany antoko PSD ny faha-80 taonany izao tany Majanga, mba tiako tsy hivina kely fa tsy resy lahatra indram-bola amin'ny Banque mondiale ny filoha Philibert Tsiranana. Marina fa nandeha tany États-Unis Philibert Tsiranana mivady tamin'ny 720 sy ny 720 Jolay tamin'ny 1479 niona tamin'ny filoha Amerikanina tamin'izany Lyndon Johnson. Kanefa raha niverina teto Madagasikara i McNamara tsy niresin'ny Philibert Tsiranana. Izao no tokony tadidinao piainy indrindra ny ireo tanora. Tamin'ny 1979 raha ny filohan'ny Banque mondiale mihitsy no tonga teto Madagasikara nangataka fionana tamin'ny filoha Philibert Tsiranana tsy niraisiny. Ankehitriny ny mpiasan'ny Banque mondiale sy ny FMI no miresaka amin'ny mpitondrantsika mampalahelo. Zana manisy melomino fa na standardiste ny FMI no irana ankaty Madagasikara hitondra afatra avy amin'ny lehibe na avy any Washington anaiky iresaka aminy ireo tompon'andraikitra ankehitriny hatramin'ny filoham-pirenena tsy manan-kambo mihitsy. Tsy nindram-bola tamin'ny Banque mondiale ny filoha Philibert Tsiranana satria nisy devise betsaka tao amin'ny IEM, Institut d'émission malagasy. Raha mbola atao faribola franc Madagasikara tamin'izany no foronina ty IEM ity solony Banque de Madagascar et des Comores tamin'ny 1 Jolay 1779 nanonta ny franc malagasy endriky ny franc CFA teto Madagasikara. Raha niala atao amin'ny faribola franc Madagasikara tamin'ny Repoblika faharoa no foronina ny Banque Foiben'ny Madagasikara solony IEM tamin'ny 12 Jona 1776. Tsy ny fialan'ny Madagasikara atao amin'ny faribola franc no ratsy, oka zava zany, fa ny gaboraraka nataon'ny fitondrana Arema indrindra tamin'ny fanaovany ireny investissement à outrance ireny nanamboatra ny atao hoe elefanta fotsy. Odima, Sabaty, Sokomy, Zeren, Enren, Zema sy ny sisa. Tsy namokatra izy ireny kanefa nandaniana devizy ny fanamboarana azy. Mety tsy hainao angamba ny dikan'izany elefanta fotsy zany. Ny elefanta fotsy de sampony. Io de tetikasa goavana toy ny elefanta fotsy satria sampony. Sarotra hita toy ny gisa mainty ny elefanta fotsy. Raha ritrary ny vola napetraky ny Repoblika voalohany tsy afaka nanafatra na inona intsony Madagasikara. Isika olon-dehibe de mihoatra ny 80 taona de mahatadidy fa noho ny tsy fisiany sody caustique satria en cessation de paiement dideratsiraka voatery nanamboatra savony tompoko ny olona rehetra. Raha tsy nanambola intsony ary ny filoha dideratsiraka nandeha nandady izy tany amin'ny FMI
ka ile Madagasikara nambarany fa tsy ho mandoalika de nandady. Rehefa nandady de no fatorany mpamatsy vola Madagasikara fa ity no mampalahelo. Raha no fatorany fianakavia Mberesampirenena tamin'ny tady mazaka i Madagasikara tamin'ny Repoblika faharoa Gadravik sy Silisily no amatorany any Madagasikara amin'izao andro ny HVM izao, satria piasany daholo ny olona mandrafitra ny nomenclature malagasy. Andany ny antoko HVM eo amin'ny fitondrana mivarotra tanindrazana. Ankilany ny mpanohitra mandoalika eo anatrehany fianakavia Mberesampirenena. Aiza ve tompoko ka ny Union Européenne indray no antenainy mpanohitra sasany hanome sazy ny mpitondra. Milaza ro mpanohitra reo fa tsy manaja ny demokrasia, tsy manaja ny zon'olombelona ny mpitondra. Kanefa nomeny mpamatsy vola be 4 miliara dolara ireo mpitondra ireo tany Paris. Tamin'ny voalohany afaka nandoany trosany ihany ireo firenena madinika satria afaka nampitombo ny vokatra avoakany izy dia ny asy, ny kafe, ny kakao, ny voanjo, ny akondro sy ny sisa. Indrisy anefa fa nijanony izany nanomboka tamin'ny taona 770. Fa nahoana inona moa nitranga tamin'izany taona izany? Zava-doza roa nitranga nanomboka tamin'ny taona 770. Voalohany nidina tampoka ny vidin'ireo akora fanondra ny firenena madinika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Akora mitovy mantsy no amidin'ireo firenena madinika ireo. Ohatra, samy mpamokatra sy mpivarotra asy i Burkina Faso, Benin sy Ghana. Lasa be loatra ny tolotra asy teo amin'ny tsena iraisam-pirenena de nidina ny vidiny araka ny lalan'ny tolotra sy ny tinady. Ary tsy ny asy ihany fa ny akora rehetra misy tratran'izany. Mba hampitombo ny vola azony andoavan'ny trosiny, niezaka nampitombo ny entany naondrany ny firenena madinika de vao maika ny tobaka ny entana teo amin'ny tsena. Zay loza voalohany. Ny loza faharoa nitranga tamin'ny taona 770 de tany États-Unis zany no nitranga. Tamin'izany taona izany i Paul Volcker no filohan'ny Fed, Federal Reserve, banque foibe amerikana. Tampotampoka teo nanapa-kevitra i Paul Volcker fa ampitomboina avo telo eny ny tahany zanabola any États-Unis. Ny antony de satria nisy krizy arabola nitranga tany États-Unis nahatonga ny toe-karen'ity firenena ity ho osa. Mba hampiodina indray ary ny toe-kareny nanapa-kevitra ny mpitondra amerikana tamin'izany fa tokony omena vahana ny indostria. Tsy ho tanteraka nefa zany politika zany raha tsy mankany any États-Unis ny ankamaroany vola rehetra eran-tany. Inona moa no tokony atao mba ho any États-Unis ny vola? Tsotra, ampitomboana fotsiny ny tany zanabola. Raha manambola ianao pieno ka fantatrao fa ambony ny tahany zanabola any États-Unis any no alefanao ny volanao satria bebe kokoa ny tombom-barotra ho azonao. Raha 900 ny taha taloha na ampiakariny Volcker 800 isan-jato zany. Zany hoe 9 miakatra 800 mitombo avo telo eny. Raha mitombo intelo ny tany zanabola any États-Unis avy hatrany de mitombo tahaka izany koa ny zanabola tokony alohan'ny firenena madinika satria voafatotra amin'ny tahany zanabola amerikana ny tahany zanabola rehetra. Izany hoe sady kely ny vola niditra tamin'ny firenena madinika satria ny totongana ny vidim-bokatra teo amin'ny tsena no niakatra tampoka ny trosa tokony alohany no ny fitombony zanabola. De tsy nisy intsony ary banky na mpanambola vonona ampindram-bola azy ireo satria lasa bokan-trosa ireo. Izany hoe sady tsy afaka nindram-bola intsony ireo firenena madinika ireo no kely ny vola niditra taminy no voatery mandoa trosa be izy. Nanomboka teo tompoko ny tantara ny trosa manandevo satria indroa tratry ny maizina ohatra ny tainomby na tsentsindavabary ireo firenena madinika. Tsy afabela intsony izy ireo.
am'izany trosa manandevo izany satria noteren'ireo mpamatsy vola nanao ny atao hoe PAS, programme d'ajustement structurel na fanitsena ara-drafitra. Ny fanontany mantsy ireo mpanambola sy ireo firenen'DB sy ireo banky tandrefana tahaka izao. Inona no ataontsika? Avelantsika ho faty ve ireo firenena ireo? Dia isamizy ihany ny fahamaly hoe tsia. Satria raha maty izy ireo very ny volatsika. Avelo iodina ihany toka reny, na kely fotsiny ihany aza, tsy maninona na mahantra na ho faty ny fireneny, fa mba voalohany ny volatsika. Izany tompo ny dikany programme d'ajustement structurel ka ny FMI no nomeny izy menakavy andraikitra anatanteraka an'izany politika andoza izany. Ny FMI no anao zandary ara-toekarena. Ny FMI no anara-maso ny firenena madinika mindrambola. Ny fanaiky izy menakavy fa ny FMI ihany no ampindrambola ny firenena madinika. Ho setry ny vola ampindraminy. Ny FMI no mifehy ny toekarena ilay firenena bokan-trosa fa tsy ny mpitondra intsony. Tsy misy fandaniana vola ampanjakana azo atao na iray dolara aza raha tsy atao tenerana amin'ny FMI. Tsy mahazo mindrambola mpamatsy vola hafa tsy ekeny FMI ny firenena bokan-trosa. Tondroina ho vola maloto. Financement parallèle moa no voambolana ampiasaina, ny famatsiam-bola tsy mandalo amin'ny sivany FMI. Niseho zany tamin'ny andron'ny professeur Zafelbert sy Richard Andriamanjato. Miseho koa izany ankehitriny. Raha nivoaka ny vaovao nilaza fa ho avy eto Madagasikara i Erdogan filohan'ny Turquie. Raha nivoaka izany vaovao izany, nisy feo nilaza fa financement parallèle ny vola avy amin'ny Turquie. Turquie firenena tsy manaja ny demokrasia sy ny zon'olombelona toy ny vondrombe Europeana ono. Ka mety ho votsitra ono ilay 1.4 miliara dolara nampanantenaina tany Paris. Izany no mitranga. Satria nianatra tamin'ny université tandrefana, zany hoe université frantsay, université anglisy, université amerikana, ny mpitondra sy ny avaram-pianarana amin'ny reny firenena bokan-trosa ireny. Fomba fisainana néolibéraly no nianarany. Dia mitovy fomba fisainana amin'ny mpiasan'ny FMI izy ireny, mba tsy lazana fa miray tsy kombakomba sy mandray baiko avy amin'ny FMI. No ny abadoany ireo mpitondra ny fanesy ekeny ny baiko mampahantra vahoaka rehetra omeny FMI sy ny Banque mondiale. Lasa mandrakizay tompo ny fandavan-trosa satria mindrana vola vaovao ny firenena bokan-trosa mba andoavany ny trosany taloha. Oka zava aminao pieno fa tsy miraharaha ny maolona sy ny zon'olombelona zany ny finakaviam-be iresampirenena. Zara ny aza raha mafiady tsy mahantra ny vahoaka malagasy mba ho lasany manontolo Madagasikara ary ho lasa ho andevony isika malagasy. Ity aza no mahavaky fo. Mahavaky fo koa aloha. Miteatratra ny mpitondra mampiatra fepetra mampahory vahoaka. Ny zavatra ataony mpitondra asy ve mankehitriny mibitaka na azo vola manandevo 1.4 miliara dolara de toy ny fibitahany ravalomanana, toy ny fibitahany mpitondra Rema satria voare tamin'ny IPPTE Madagascar. IPPTE, Initiative pour les pays pauvres très endettés. Zany hoe fanampiana ny firenena sady mahantra no bokan-trosa. Izany hoe tafiditra tao amin'ny vondrony ireo firenena ireo isika malagasy ka terena mbola mandoa trosa ihany. No mavany ny FMI sy ny Club de Paris ny trosa sasiny amin'izany IPPTE zany mba tsy ho mavesatra loatra. Firenena 270 no voaray tamin'ny IPPTE anisany i Madagasikara. Nively amponga, faly, ravo, nibitaka ny mpitondra Rema satria nahoana tratra ho izy ireo ny teboka fanapahan-kevitra, point de décision, tratra ny teboka famaranana, point d'achèvement, nefa ny vahoaka mitofezaka amin'ny tany. Tratra ny 4 isanjato, tratra ny 5 isanjato ny fitombony arkarena. Zany no iraskalo re tamin'ny Repoblika faharoa. Nohy tsara ny kabary ataon'ny mpitondra azy ve mankehitriny fa izany ira izany koa no averiny. Tsy azony malagasy tsotra ity resaka arkarena ity. Karaha mba mahay miaina anao ity ny fanontaniana apetraka ny malagasy tsotra fa tsy misy mamaly.
manontany malagasy tsotsotra, inona moa izany ari-karena izany? Zavatra mahavoky ve zany? Zavatra azo hoanina ve zany? Tsy naomby ny PPTE satria ny FMI sy ny Club de Paris no nametraka samy rery izany hoe aiza tsy atraiza no tsy mahazaka ny fandoavan-trosa ny firenena bokan-trosa amin'ny teritery ataontsika aminy. Ary na de milaza aza ny FMI sy ny Club de Paris fa tsy mahazaka mandoa trosa ilay firenena bokan-trosa voaray ao amin'ny IPPTE tsy fafany ny trosa. Ny trosa fa fantatry izy ireo fa tsy mamono antoka azy ihany no fafany. Zany hoe ny trosa tsy ho voaloha dia tereny mandoa amin'ny ambony indrindra ilay firenena bokan-trosa amin'ny trosa sisa tavela. Ho an'izay manadino, finitiniko ireto fepetra fampijaliam-bahoaka nataon'ny fitondrana Arema no tohizan'ny Ravalomanana ary amafisy ny fitondrana HVM ankehitriny. Famintinana no omeko mikasika ny programme d'ajustement structurel. Aina nafoanana mihitsy ny fikarakarana sosialim-bahoaka dia ny fahasalamana sy ny fanabeazana satria vola very fotsiny. Tsy azo ampiakarina ny karaman'ny mpiasam-panjakana ary tokony aina aza ny isany satria vesatra ho an'ny volam-panjakana. Io resaka retraite 5 taona io tsy lian-tsofina avy aminy io. Tsy azo resina ny fangatahana fisondrota-karama ataon'ny syndika ho an'ny mpiasa tsy miankina. Tsy maintsy ataony privatisation, izany hoe tsy maintsy miala amin'ny sehatra mamokatra ny fanjakana mba hanome sehatra ny orinasa tsy miankina vahiny. Ko satria moa efa maimbo masiso izany privatisation izany no soloany voambolana vaovao ny 3P izy ampiasainy HVM ankehitriny. Tsy maninona amin'izany programme d'ajustement structurel zany raha miakatra ny vidim-piainana raha voaloha ny trosa. Tsy mahazo manome fanampiana na subvention ny fanjakana amin'ny zavatra ilain'ny mponina andavanandro satria ny lalan'ny tolotra sy ny tinady ihany no tokony ibaiko ny vidinentana. Ny vokatra zany politika zany dia miakatra tsy voafe intsony ny vidin'ny menaka, ny vidin'ny simenitra, ny vidin'ny mofo, ny vidin'ny vary, ny vidin'ny solika. Tokony avela miditra malalaka ho ihany programme d'ajustement structurel, tokony avela miditra malalaka eo amin'ny firenena mindram-bola ampamatsivola ny entana rehetra avy any ivelany ka foanana ny sakatsakana eo amin'ny ladoany rehetra. Izany ny atao hoe déréglementation. Ny vokany dia lasa lafo ny vidin'entana vokarina eo an-toerana raha oharina amin'ny entana afarana avy any ivelany. Potika ny indostria ny firenena bokan-trosa satria mitobaka any aminy ny entana rehetra avy any ivelany, na ny entana tsara na ny entana lany daty. Avela malalaka ho ihany ny programme d'ajustement structurel ny fivezivezeny devizy ao amin'ny mid. Ny vokany dia betsaka ny vola mivoaka milefa makany ivelany raha oharina amin'ny vola miditra raha vao misy raona kely mitatao eo amin'ny toe-karena eo an-toerana dia mitotongana tsy ankojanona ny sandam-bola. Andoavam-bola hatramin'ny zavatra ilain'ny mponina andavanandro tokony omen'ny fanjakana maimaimpona toy ny rano fisotro, ny fanafody sy ny fitsaboana amin'ny hôpitaly mpanjakana. Io moa le natsondro zareo hoe recouvrement des coûts. Na ny mahantra 4,000 mantsaka rano eny amin'ny mpanjakana aza terena mandoa vola. Eto Madagasikara noho izany politika andoza nataony programme d'ajustement structurel izany, maro ny malagasy marary tsy manambola mivoaka ny hôpitaly antsokosoko dia maty rery any an-tranony sanatria ny vava toy ny alika. Jereo fotsiny fiovaovan'ny vidin-tsolika miakatra foana io. Eto Madagasikara namidina aza ny vidin'ny barikan-tsolotany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ireo volana monja taoria ny nazahoan'ny mpitondra ilay vola be 4 miliara $. Ary mba ho fiarabana antsika malagasy tratry ny taom-baovao nampiakariny ireo vahiny ireo 20 ariary ny vidin-tsolika 1 litra tamin'ny voalohany janoary 17 kanefa nanomboka tamin'ny 17 sy 20
nidina ny vidin'ny barikantsolotany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny antony dia satria midina ny tinadiny toe-karena sinoa mahavita tena aratsoloka Etazonia manana pétrole de schiste ka afaka ny faninana amin'ny Arabia Saoudite ary miverina mivarotra solotany Iran dia nitobaka noho izany nitolotra solotany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Izay ny antony nampidina ny vidiny. Niakatra kely anefa io vidiny io tamin'ny 2 Desambra tamin'ny taona lasa $3.50 dia hira mankadily sofina no asaina averimberiny OMH entiny mamita bahoaka dia miariary osa ono eo anatreny $. Dia ireto tompoko ny fanantaniana mipetraka tsy amin'ny OMH ihany fa amin'ny mpitondra indrindra. Nahoana moa tompoko tsy ampiakarina ny sandany ariary amin'ny alalan'io vola be azonareo io? Ary inona moa ny tsena mametra ny vidiny ariary? Raha antsika malala fa nimidy zany. Ary iza moa no milalao ny sandany ariary mba hahazahoany tombom-barotra? Valy ny banque français raha tsy fantatrao pieno. Ka nahoana ary tsy fananareo mpitondra ny midy araka ny lazainy Jean-Jacques Ratchetson matetika? Valiny ho anao pieno tsy afaka manao izany ny mpitondra satria sady bado no bolokom-bazaha. Manampy trotraka amin'ity resaka ity ny fisiany trosa maharikoriko. Inona moa zany trosa maharikoriko zany? Dette odieuse amin'ny teny frantsay. Tahaka izao no famaritana nomeny Andriamatoa Éric Toussaint an'izany trosa maharikoriko izany. Izy moa dia filohan'ny CADTM. Oui, Éric Toussaint. Ny trosa maharikoriko dia vola indramin'ny mpitondra jadona amin'ny mpamatsy vola mahazatra anatanterahany asa ifanarahany rotonta fa tsy anasoavany ny vahoakany. Raha miala amin'ny fitondrana ny mpitondra jadona tahaka izany any aminy, oui Éric Toussaint, ny mpamatsy vola no tokony hitako vola fa tsy amin'ny vahoaka. Teo anelalerany taona 700 sy 700 reny afaka nanda tsara tsy andoa trosa marikoriko ny mpitondra maro satria nandova trosa marikoriko izy ireo nandimby mpitondra jadona. Ohatra tany Amerika Atsimo ny mpitondra nandimby miaramila mpanao jadona tany Uruguay, Brésil, Chili, Argentine, Équateur, Paraguay, Bolivie. Tany Philippines ny mpitondra nandimby mpitondra jadona Ferdinand Marcos tamin'ny 1970. Tany Afrika Atsimo ny mpitondra nandimby ny mpitondra jadona nanao ny apartheid. Tany Zaire ny mpitondra nandimby any Mobutu mpitondra jadona tamin'ny 770. 770. Tany Indonésia ny mpitondra nandimby any Suharto tamin'ny 770 sy ny sisa. Mampalelo nefa fa nanaiky nandoa ny trosa maharikoriko sy ny trosa manandevo navela ny mpitondra jadona no dimbiasiny izy rehetra ireo ka ny teny hoe continuité de l'État no nasainy ireo mpamatsy vola no lazainy mba amitaka ny vahoakany. Fantatrao ve inona zany continuité de l'État zany? Zany koa mantsy anisan'ny zavatra lazainy ireto avaram-pianarana reto manao teny frantsay fa tsy teny gasy. Raha dika amin'ny teny malagasy ny continuité de l'État zao tompoko ny dikany. Tohizany mpitondra vaovao ny adalana nataony mpitondra teo alohany. Izao ny marina. Nanaiky nandoa ny trosa maharikoriko sy ny trosa manandevo ny mpitondra vaovao satria nandray vola avy tamin'ny mpamatsy vola izy ireo. Feny ny malagasy dondrona ihany no mbola manantena fa hiatsara ny fiainany satria nahazo $4 miliara ny mpitondra. Fa izao rain-tsaonary efa natsidiko tery amin'le fanombohana moa tena sahirana zany le malagasy ankehitriny. Indrindra miatrika an'le olana zay ohatrany hoe miara-mitontona zany le olana marobe eto amin'ny firenena. Anisan'izany ny loza vojanahary. Tsy misy orana eto voatany nefa ny andro fotoam-pahavaratra. Mifanohatra amin'izay indray nefa
Dibodranony any atsimo zay faritra anjakain'ny mahitany matetika moa ny any atsimo any. Mitrangy eto Madagasikara moa zao voafarany teo ny horohorontany manomboka mahery vaika, satria zany de fa hanomboka hiala am'le hoe seisme modéré eto amintsika eto raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra, satria efa nidonatra any amin'ny 5.6 eo amin'ny mari-pandrefesana Richter le horohorontany mitranga farany teo iny. Ka eo anatrehan'izany zany dia fahalalana ny olona ny fahaseranana be dia be. Zavatra tsikaritra nefa ny mpitondra dia milaza fa mandeha tsara ny raharaham-pirenena. Ny filoham-pirenena ohatra de maromaro ary totoafo mihitsy izy tato ato nanao fitokanana mitety faritra maro. Eo koa ny kabary fampanantenana nivoaka tamin'ireny fifampiarabanina Saramanitra tamin'ny 9 Janoary reny tany Iavoloha. Na eo aza nefa zany zavatra rehetrarehetra zany andre matoa Rainjonary ny zavatra tsy tako na fenina de hoe sahirana, tena sahirana ny vahoaka indrindraindrindra amin'ity hoe tany tsy mandry eto Madagasikara ty. Sahirana satria tsy ampy sakafo, sahirana satria na ataoko hoe amin'ny andavanandrom-piainana fotsiny ary ty hoe filarana nova carte grise na permis biométrique ty de efa tena fahaseranana tsoroa amantany ho an'ny sasany le izy. Ka araka ny hevitrao Andriamatoa Rainjonary, inona ny mahatonga an'izany fahaseranana rehetrarehetra zany Neny ny kabary nataon'ny filoham-pirenena zao tsika tamin'ny fifampiarabana teo tamin'ny 9 Janoary teny Iavoloha, raha ohatra ka tenehana betsaka zany ny fampanantenana nambaran'ny filoham-pirenena, de tena manitikitika ny saina hoe tena afaka manantena fiainana tsaratsara kokoa ve no malagasy ato. Misaotra anao namany Ismaël, valiako mivantana izany. Tsy isy fanamaivanana azo antainaina ary tsoroko fa ia mafy ny fahorian'ny malagasy satria bado ny mpanao politika mahazatra. Izy rehetra mitambatra io tsisy anavako na mpitondra na mpanohitra. Teny voalanjalanja tsara izany hoe bado izy ireo ka hoporofoiko. Maro ny sehatra azo raisina ahitana ny abadoany izy rehetra, fa olany andro eto aho raha raisina ny sehatra rehetra noho izany sehatra vitsivitsy ihany no raisiko. Sehatra voalohany ny francophonie. Za tsy verina intsony mikasika ny nahamety na ny tsy nahamety ny nandraisana ny fiaonambe ny francophonie teto Madagasikara, fa lohahevitra iray ihany no tiako asiana tsindrim-peo. Noho ny abadoany manana aretiny ratsy ny mpitondra ankehitriny, aretina antsoiko hoe some mani. Miazakazaka izy ireo mamonjy fivoriana antampony satria everiny no ny abadoany, fa ny fanatrehany na ny fandraisany fivoriana antampony no amaolana eto Madagasikara. Ary tsy zarery ihany no ratsy saina mahita zany aretiny zany. Mahitan'izany koa ny mpanao gazety Adelson Rajafy nanoratra lahatsoratra tao amin'ny La Gazette tamin'ny 7 Desambra tamin'ny taona lasa finitiniko tahaka izao. Taoria ny fionana antampony Komeza sy ny francophonie, miezaka ny mpitondra mba atao eto ny fivoriana antampony francophonie économique et numérique sy ny fivoriana antampony Union africaine. Kanefa raha mba manana fanatrehany tena kely ramatoa Beatrice Atala hoy Adelson Rajafy, mba tokony enony ny tsikera ataony olona nivelany mikasika ny fandraisana ny fionana antampony francophonie teto Madagasikara. De manome ohatra i Adelson Rajafy. Araka ny lazainy gazety Le Devoir mivoaka isan'andro any Paris, tsy naomby ny iny fionana iny izay natao teto Antananarivo. Ho an'ny Andriamatoa Xavier Michel masovony OIF taloha, ny fionana natao teto Antananarivo no gisitra mikasika ny fanatrehany filoham-pirenena. Izao hoy Adelson Rajafy ny teny nataony Christophe Boisbouvier iraka manokana nalainy RFI teto Madagasikara. Tsy naomby izy ny fionana natao Antananarivo satria filoham-pirenena 13 monja no tonga.
za manokana dia miteny fa azo leferina ihany ny aretina some mani raha hitondra soa ho an'ny firenena izany. Indrisy anefa fa fionana tampony tsy mamokatra no hatren'ny mpitondrantsika satria firenena samy mafiady tsy afaka mandray fanapahan-kevitra lehibe no miona toy ny COMESA, toy ny SADC sy ny Union africaine. Na fivoriana tsy mahakasika ny ankamaroan'ny firenena eran-tany no hatreny satria teny frantsay no miasa toy ny COI, ny francophonie sy ny fivoriana Afrique France vao natao vaingana tany Bamako, Mali tamin'ny 13 sy 14 janoary lasa teo. Eto dia mitodika aminao pieno. Mba fantatrao ve? Amin'ny laharana fahafiry no misy ny teny frantsay raha lahatra araka ny isan'ny olona miteny azy ny teny pirenena be mpampiasa indrindra. Avelako anao mieritreritra an'izany. Faharoa ve? Fahatelo ve? Faefatra ve? Nanao fanadihadiana mikasika izany ny mpanao gazety mitondra ny titre hoe The 50 Most Spoken Languages in the World. Eo amin'ny laharana fa 410 tompoko no misy ny teny frantsay. Aorian'ny teny sinoa, teny espagnol, teny inglisy, teny arabo, teny portugais, teny rusiana, teny japonais, teny allemand, teny coréana sy ny sisa. Na dia voany aretina some mani aza ny mpitondra. Tsy za mahazo antoka fa tsy anatrika ny fivoriana tampony ze 8 izy ireo. Tsy anatrika ny fivoriana tampony ze 20 izy ireo satria any mantsy ny fandraisana fanapahan-kevitra. Kanefa kosa mba tokony anatrika ny fivoriana tampony atao any Davos any Suisse izy ireo dia ny Forum Économique Mondial. Mivory any Davos mantsy isaky ny volana janoary tahaka izao ny olona maventy maro avy amin'ny firenena maro mandinika ny raha lehibe mitranga eran-tany ara-politika, ara-tsosialy, indrindra ara-toekarena mba handray fanapahan-kevitra. Mbola tsy tara izao ianareo tia mamonjy some io satria atao ny talata ho avy izao amin'ny 17 janoary hatramin'ny zoma 20 janoary ny fivoriana any Davos ho an'ity taona ity. Eo ihany zany. Fa ity no mahagaga manokana. Tsy masaky manatrika fivoriana an-tampony tsy ankasitrahany fianakaviam-be resam-pirenena ny mpitondrantsika. Manome ohatra roa, ny fivoriana tampony firenena tsy momba ny atsiny anero, zany hoe pays non aligné, ny fivoriana tampony ny OR, ARC na IORA, kanefa mpikambana amin'ireo Madagasikara fa tsy masaky makany ny filohantsika. Manahy ana manisy maily. Manahy aho fa mity aretina mahazo an'izy ireo ity mety afara sanatria ny vava amin'ny finizarana Madagasikara o Madagasikara avaratra sy Madagasikara atsimo ity resaka ity. Ny tapany iray toy Mayotte atokana ho an'ny gasy bolokom-bazaha, ny tapany faharoa atokana ho an'ny malagasy sisa rehetra. Ampatsivoko fotsiny ho anao raha nanadino fa misy ny Korea avaratra, manana ny Pyongyang ho renivohitra, misy ny Korea atsimo, manana ny Seoul ho renivohitra, nisy ny Vietnam avaratra sy ny Vietnam atsimo. Tamin'ny taona 419 nozarain'ny mpanjana tany roa tompoko i Vietnam satria mba nisy blokom-bazaha koa tany. Vietnam avaratra nanana Hanoi ho renivohitra, Vietnam atsimo nanana Saigon ho renivohitra. Tsy nanaiky ny vahoaka Vietnam ihany dia niady. Tsy niady vava toy ny ataon'ny mpanao politika malagasy fa nandray basy sy tafondro mihitsy ary resiny frantsay dia azony ny fahaleovantenany, azony fa tsy nomena. Tonga tany Vietnam atsimo ny Amerikanina nisy olo ny frantsay. Tsy nanaiky ihany ny vahoaka Vietnamiana mahery fo dia niady nampiasa basy sy tafondro ary resiny Amerikanina izay voatery niala tany Vietnam. Tsy nekeny vahoaka Vietnam ny fizarana ny tandrazany oroa dia nitambatra. Fa Korea mbola mizara roa hatramin'izao, Korea avaratra sy Korea atsimo. Engany tsy hisy Madagasikara avaratra sy Madagasikara atsimo noho ny abadoan'ny mpitondra. Sehatra faharoa ny fampiasana ny mpitandro filaminana. Anisan'ny zavatra mampiseho ny abadoan'ny mpitondra ankehitriny ny politikany mikasika ny fiarovam-pirenena. Sady ataony maro loatra ny generaly no fitaovana efa lany daty toy ny fiara vy BRDM no mba havoakany. Ankehitriny
tsisy dikan'izany BRDM zany satria cyberguerre no atao fampiasana solosaina sy informatika. Atao fitaovam-piadiana iny abakabaka iny zany atao militarisation de l'espace. Ampiasaina ny balafomanga afaka mandeha lavitra zany atao missile balistique intercontinentaux. Raha resaka fiarafony vy ihany no ataontsika resaka iadian-kevitra. Tsisy dikany zany BRDM lefa lany daty zany satria ireto no fiarafony vy malaza. Ny Vladimir T-90 any Russiana, ny Challenger any Anglisy, ny Abrams any Amerikana, ny AMX Leclerc ho any Frantsay. Tsy mahay an'izany rehetra tantareko zany ireo général marobe ao amin'ny tafika raha tsaraina amin'ny zavatra ataony. Noho ny abadon'ireo général ireo, ny malagasy indray no asainy vonoiny miaramilany satria tandroko aron'ny vazaha miaro ny sinoa sy ny karana ny amoreg sy ny amonaty. Raha sanatria ka tonga eto Madagasikara ny jihadista tsy aresy azy ireo mitafika malagasy amin'ny endriny ankehitriny. Ny vahoaka malagasy tsy manana afa-tsy tanam-polo ireo ny resiny amoreg fa tsy ny jihadista zatrady tsara fiofanana sy vonona ny ofaty. Tsy voafeny ny mpitondrasy VM ny fiakarany vidim-piainana. Tsy hainy ny manatsara ny sosialim-bahoaka. Tsy resiny ny asan-dalo kanefa raha sendram-bouteillages izy ireny mampaneno Anjomara fanerana misy an'iny polisy mitsoka sifle amin'ny fiarany amoreg iny. Amiko namany Ismaely izao ny dikan'ireny fitsofana sifle sy Anjomara reny. Miatakatay anareo raha tsy te ho faty satria andalo ny mpamono vahoaka. Fahatelo ny resaka biométrie. Hatreto ny passeport biométrique sy ny permis biométrique no retsika. Fa mbola ho avy tompoko ny kara-panondro biométrique, ny sora-pahaterahana biométrique, ny kara-pifidianana biométrique. Fa ny mampomea manokana namany Ismael dia ny carte grise biométrique. Raha rasaina masy ty teny biométrie ty fandrefesana ny velona, zay no dikany amin'ny teny malagasy. Zany hoe fandrefesana ny lavitondry ny olombelona tompony karatra, ny masony, ny tareny, ny ADN, zany hoe ny tetiarany, ny rany, ny rorany, ny pipiny sy ny sisa. Tsy manana zany rehetra zany tompoko ny fiarakodia. Ka resaka mampome ny carte grise biométrique mampiaraka zavatra reo tsy tokony hiaraka. Carte grise mikasika fiarakodia tsy mananaina sy biométrique fandrefesana zavatra mananaina. Oka zava fa ny carte grise biométrique dia azo oharina amin'ny vazaha misalaka. Noho ny abadoan'ny mpitondra sahirana malagasy voatehitra milahatra isan'andro eny amin'ny centre immatriculateur Ambohida. Ny olona sasany aza ny lahatra manomboka amin'ny 4 ora maraina nefa miala maina ary tsy tenenina tsony ny risoriso sy ny kolokolo. Ny mpitondra mahay tompoko dia mahay manaparitaka izany isaky ny firaisana, isaky ny fokotany aza. Tafiditra amin'ity resaka biométrie ty raha tsy fantatrao ny fanatontoloana satria milaza ireo mpitondra bady ny fandimby fa efa miditra amin'ny biométrie ny firenena rehetra ankehitriny ka tsy afaka iolon'olona isika. Eto no tena ahitana ny abadoany satria tsy fantany ny resaka ambadika ity biométrie ity. Ity biométrie ity dia tetika entiny reptilien anatanteraka ny tenin'ny soratra masina hoe asiany marika ny olona rehetra mba tsy hisy afaka hividy na hivarotra afa-tsy ny olona manana ny mariky ny bibidia. Ny passeport biométrique, ny kara-panondro biométrique, ny permis biométrique no ahafahan'ny reptilien manara-maso ny olona rehetra eto an-tany. Ianao pieno mba manontania anao mpitondra fantatrao akaiky anao. Na raha lavitra anao mpitondra mba manontania ireo mpiasa mpanjakana mentitry amin'ity resaka biométrie ity raha mba fantatr'izy ireo akory ny fichier base de données AFIS, Automated Fingerprint Identification System. Antanio izy raha fantany zany. Antanio koa izy ireo raha mba hainy ny manavaka ny forger amin'ny fausse acceptation. Tsy azo antoka zato isan-jato tompoko ny biométrie satria miova ny vatan'olombelona raha mandroso ny taonany.
amin'ny forage laviny machine ilainy olona tena tompo-karatra satria everiny machine ho mpisandoka izy efa antitra mantsy le olona ka tsy mitovy amin'ny toe-batany ao amin'ny machine fony izy mbola tanora ny toe-batany antitra ankehitriny amin'ny fausse acceptation ekeny machine ile karatra kanefa olona mpisandoka tsy tompony no mampiasa azy fa olona mitovy aminy na olona kambana amin'ny tompo-karatra na olona nanamboatra sarony tava mitovy amin'ny tavan'ny tompon-karatra amboniny zany misy karatra biometrika mandeha tsara mety amin'ny lehilahy fa tsy mety amin'ny vehivavy mety amin'ny vazaha fa mandainga amin'ny mainty hoditra tsy fantatra ireo olona ireo zany rehetra zany matoa ampijaliany tahaka izao ny vahoaka malagasy ny fanatontoloana de fitaka iray lehibe ataony establishment efa niteneninao teto mantsy izy ty Ismaël ny establishment de vondron'ireo olona ambony tandrefana manana fahefana manova zavatra eran-tany mpitondra fanjakana filoham-pirenena tompony orinasa lehibe multinational tompony ireo media lehibe eran-tany amin'ny tany tandrefana ireny indrindra tompony banky manamboninahitra mpibaiko aratafika sy ny sisa ireo olona rehetra ireo no maforona ny establishment ambony establishment no misy ny Illuminati mpanome baiko de ny vondrana nantsoky teto hoe reptilien raha miankoka eo anatreny fanantontoloana ny malagasy indrindra ny mpitondra tsy maneky izany intsony ny vahoaka limpivoarana any ivelany nampitseviny Ismaël teo ohatra fa tamin'ny 2024 nanao ny Brexit ny vahoaka anglisy ny ala amin'ny vondrombe Europeana ny ala amin'ny vondrombe Europeana ary tino magaga raha ny ala amin'ny vondrombe Europeana ny vahoaka anglisy satria tsapany mahazava-dozan'izy io misy olona eto Madagasikara tsy mitsahatra mandoka ny vondrona Europeana isaky ny vavany miteny leo ny establishment koa ny vahoaka Amerikana de nifidy an'i Donald Trump izy talohan'ny fifidianana tany États-Unis nilaza ny sondage rehetra eran-tany fa raha matoa Hillary Clinton candidat nitondra ny fanevany establishment no andresy kanefa ile candidat notondroina jolamboto ile candidat notondroina ho mpankahale vehivavy ile candidat notondroina tsy miraharaha ny fiarovana ny tontolo iainany indray no lany tsisy dikany amin'ny Donald Trump tokoa ny fanatontoloana ho an'ny establishment ny vindentana tena izy vérité des prix ny lalàny tolotra sy ny tinady la loi de l'offre et de la demande ny déréglementation ireo no fototry ny fifanakalozana iraisam-pirenena tsy miraharaha izany Donald Trump satria nilaza anao protectionnisme izy ho vesarany etra ny entana rehetra avy any ivelany miditra any États-Unis de mimana ary anareo mpandeha amin'ny sidina AGOA ho any États-Unis fatoro tsara ny fekibonareo fa miforona ankehitriny ny rivo-doza atao hoe Donald Trump asiany Trump rindrina lehibe ampisaraka ny États-Unis amin'ny Mexique izany anefa de sakana ho an'ny fanatontoloana amin'ny alalan'ny ALENA accord de libre-échange nord-américain io anatreny zany rehetra zany mais volontrahatra i François Hollande filoha frantsay anisan'ny mpikambana amin'ny establishment satria ity no teny nataony François Hollande tamin'ny 9 novembre 2020 ny ampitso ny fanaovana fifidiana hoy izy miteraka fisalasalana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ny nahalany an'ny Trump filohan'ny États-Unis sady tsy milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena i François Hollande eo anatreny zany no tsy anatrika ny fametrahana any Donald Trump filohan'ny États-Unis amin'ny 20 janoary za namany Ismaël de milaza fa efa manaonao foana ity François Hollande ity nandefa iraka izy nanatrika ny fandevenana ny Fidel Castro tany Cuba fa tsy anatrika ny fametrahana ny Donald Trump hony fametrahana filoham-pirenena afrikana bolokony no azony François Hollande idongena fa tsy fametrahana ny filohan'ny États-Unis adinony François Hollande angamba fa anisan'ny zavatra nalazainy Donald Trump ity mety ala mivondro tafika OTAN
tsy François Hollande ihany no sahiran-tsaina amin'ny Trump fa mahagaga very hevitra koa ny bolokony gasy satria amin'ireny tambazotra sosialy ireny miteny ratsy ny Trump ny bolokony gasy. Manao resaka adala tahaka izany koa ny solotenan'ny establishment any États-Unis toy George Soros sy Barack Obama. Noroany Barack Obama ny diplomate rosiana 10 niasa tany États-Unis nakatony ny toeram-piasan'ireo rosiana ireo any New York sy any Maryland. Inona ny antony? Lazainy fa ny tsikilo ny fohibeny antoko demokraty ireo ny rosiana ka izany hono no naharesy any Hillary Clinton sy nahalany any Donald Trump. Resaka adaly zany satria aty amin'ny tany madinika eto Madagasikara no afaka mametraka ny bolokiny ny establishment amin'ny alalan'ny rafitra Pangalabato azony baikona toy ny CENI sy ny ACC. Azadinao pieno fa mba manao asa fitsikilovana koa ny Amerikanina izy ary ny tena mpanao an'io. Tsarovy tompoko ny tantaran'ny Edward Snowden, ilay teratany Amerikanina mpiasa ny NSA taloha leo amin'ny asa fitsikilovana ataon'ny NSA sy ny CIA de niala izy. Tsy niala ihany fa loso. Tsy nipetraka any États-Unis intsony izy fa nandositra ny ivelany ka namoaka tsy ambaratelo maro izay misy akony hatramin'izao. Samy manao asa fitsikilovana izy rehetra ireo. Fa ho an'ny Obama, raha izy no mitsikilo de voromanga, fa raha io Poutine no mitsikilo de vorondolo. Ary na nisy aza ataontsika hoe nisy ny fitsikilovana nataon'ny Rosiana tamin'ny fohibeny antoko demokraty. Tsy izany mihitsy no nahatonga ny piside Amerikanina nandatsabato ho an'ny Donald Trump. Ary ty ny mahagaga amin'ity resaka ty. Hatramin'ny mpihira malaza aza tsy avelan'ny establishment anao ny hiram-pirenena amin'ny fametrahana ny Donald Trump amin'ny 20 Janoary to ramatoa Céline Dion, Justin Timberlake, Rebecca Ferguson, Beyoncé moa tsy mahagaga satria izy nihira ho an'ny Obama tamin'ny 2012. De nasen'ny Trump ny omanary ny tovovavy kely Jackie Evan Show, tovovavy 12 taona monja izay nisongadina tamin'ny télécrochet America's Got Talent. Zany moa de mitovy amin'ny Pazapa sy ny La Voix d'Or eto amintsika. Nataony fiandry fa araka ny vaovao farany i Paul Anka, mpihira kanadiana malaza, tompon'le hira My Way no ihira. Izany hira My Way zany do dia nakany mpihira frantsay Claude François Engapana amin'le hirany atao hoe Comme d'habitude. Ianao pieno, raha mare mpitondra ianao na mpanao politika malagasy miteny hoe tsy afaka miolon'olona mifanatontolona isika satria tsy afaka iolon'olona toy Korea Avaratra. Raha mare olona miteny zany na iza izy miteny zany, izao no atao vantsaina. Ireny ny avaram-pianarana mpamorika n'ity firenena ity, be diploma fotsiny fa sady bado no tsy endry. Anisan'ny zavatra anenjena ny Donald Trump, izy tsy miraharaha ny fiarovana ny tontolo iainana. De voizina mafy eto Madagasikara ny tenin'ny gazety New York Times milaza fa tokony andeha ankaty Madagasikara hoy Donald Trump mba hijery ny voka-dratsy ateraka ny fiovaovan'ny toetrandro any atsimo. Za de milaza fa ny olona tsy mahalala ny zava-misy no miteny an'izany. Tsy fantatro ny antony mahatonga ny Donald Trump tsy resy lahatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Fantatro kosa nefa fa afetseny reptilien ny fiarovana ny tontolo iainana entiny manafina ny zavadoza ataony. Ireo reptilien ireo tompoko no manimba ny couche d'ozone. Izy ireo no mitetika amorona fivavahana vaovao mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ataony solon'ny fivavahana kristianina. Ny charte de la terre izay kasainy avoaka atoato ao amin'ny firenena mikambana no ataony solony didifolon'Andriamanitra. Ireny COP reny, COP 1, 2, 3, COP 21, COP 22 na 23 na COP zato ireny. Ny agenda 21 ireny rehetra ireny no iteraka an'io charte de la terre io.
amin'ireo filoha amerikanina 450 ny fandimby isaina nanomboka tamin'ny George Washington voalohany hatramin'ny Barack Obama fa 450 amin'ireo filoha roa ihany no nasaky ny joro ny aro ny vahoaka amerikanina amin'ny fanagejany i reptilien. Fantatrao ve? Raha tsy fantatrao dia omekoanao. Abraham Lincoln sy John Fitzgerald Kennedy. Ankehitriny mijoro ny filohan'ny États-Unis fa 550 Donald Trump manohitra ny establishment. Ho hitantsika eo ny toy ny tantara. Na ho vonondro zareo to Lincoln sy Kennedy izy na efa manana valikafatra any aminy any. Tsy ampy moa ny fotoana eto anazavako inona moa no nataon'ireo filoha roa ireo Abraham Lincoln sy John Fitzgerald Kennedy niaro ny vahoaka amerikanina amin'ny etraketraky ny reptilien. Fa za dia mampirisika anao raha tianao zany mividiana ary vakio ny boky miala aingana amin'ny Babylone lehibe amidy ery amin'ny librairie Mix Antanimena. Re matetika eto Madagasikara fa ny fikapana ala, ny doro-tanety, ireo no manimba ny tontolo iainana mahatonga ny rotsakorana tsy misy mahatonga ny hafanambe. Marina ekeko fa misy fiantraikany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ireo zavatra eo kanefa kely sy bitika raha oharina amin'ireto zavatra lazaiko manaraka ireto. Voalohany, efa miaina amin'ny andro farany isika izao tompoko. Maro ny famantarana mampiseho an'izany fa mila fotoana bebe kokoa angamba no amelabelerana azy. Ny azoko lazaina dia ny mpaminany sandoka maro. Efa misy eto Madagasikara manao fanasitranana, manao fagagana. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny hororon-tany amin'ny tany maro. Ary rehefa tonga eto Madagasikara izao zany hororon-tany zany. Ny famantarana amin'ny masoandro, ny famantarana amin'ny volana sy ny kintana, eran'izao tontolo zao zany. Mikasika ny hororon-tany, tamin'ny alakamisy 12 janoary lasa teo, tamin'ireo ora maraina, nietsika ny mafy ny tany teto Madagasikara satria nahatratra 5.7 teo amin'ny fandrefesana Richter, efa mafy zany. Fanerana nataon'Andriamanitra zany rehetra zany tompoko mba tsy ho sondriantory ianao, mba ho tsapanao fa tonga izao ny andro farany ka tokony miomana ianao. Araka ny faminaniany mpaminany Isaia, ataon'Andriamanitra avo 7 eny ny hafanany masoandro. Eo anatrehan'izany tsisy dikany fikapana ala. Faharoa, ao koa ny zava-doza ataon'ny reptilien manimba ny couche d'ozone, izay miaro antsika amin'ny masoandro. Voiziny establishment mafy fa ny entona CFC, chlorofluorocarboné, sy ny entona HCFC, hydrochlorofluorocarboné, ampiasaina amin'ny vata fampangatsiahana sy ny aérosol, ireo ono no manimba ny couche d'ozone. Dia asainy mandany andro, manao atrikasa, manao fivoriana, manao atelier, manao symposium, ny babakoto afrikanina sy malagasy mandinika ny fomba famerana ny fampiasana n'ireo entona ireo sy ny entona mitondra hafanana na gaz à effet de serre. Kanefa ny sambon-danitra alefan'ny Amerikana avy any Cap Canaveral sy ny Vandenberg Air Force Base, alefan'ny Frantsay avy any Kourou any Guyane, alefan'ny Rosiana avy any Baikonur, alefan'ny Sinoa koa. Ireo tompoko no manimba ny couche d'ozone. Raha lavaka toy ny lavapanjaitra no ataony entona CFC amin'ny couche d'ozone, lavaka be toy ny ataony brise béton sy ny marteau pneumatique no ataony sambon-danitra satria tsy mampiasa latsantsy, tsy mampiasa kérosène ny moteran'ireny sambon-danitra ireny fa propergol. Ny propergol dia fangaro chimique ny oxydant mampirehitra, zany hoe comburant, sy ny réducteur mirehitra combustible. Eza nefa no avoaka ny sambon-danitra ny setroko ny propergol mandravarava tahaka izany, eny amin'ny couche d'ozone. Ireny tompoko ny mamotika ny couche d'ozone fa isika no tondroina ho mampiakatra ny hafanany tany amin'ny fikapana ala sy amin'ny fanaovana doro-tanety. Tsy zany any, fa efa misy ny fitaovam-piadiana afaka manovany toetrandro, na zany hororon-tany, na zany ny famoronana cyclone, dia ny tetikasa HAARP, High Frequency Active Oral Research Program, napetraka ny Amerikana ny Gekona any Alaska, sy ny tetikasa Pine Gap napetrany any Australie.
efa noazavaiko teto matetika ireo nazavaiko koa ny tetikasa Blobin ka tsy valamparako intsony. Raha ty andalina ianao jereo ny boky mitondra ny lohateny hoe misy ambadika ny fanatontolo. Fa efatra mampiseho ny abadony mpitondra ny fanenjehany ny mpivarotra amoron-dalana. Amty raharaha ty miaraka mampiseho ny abadoany ny fitondram-panjakana Foibe sy ny mpitondra ny commune urbaine Antananarivo. Okazava sao de misy andika vilana ny zavatra lazaiko. Fa za tompoko tsy mamporisika ny fivarotana an-dalambe satria marina fa natao ny fiarakodia ny arabe fa tsy natao ho an'ny mpivarotra. Fa raha mahay ianareo mpitondra. Amboary alohan'ny fiainam-bahoaka, omeo asany tsy anasa, ampidino ny vidy mpienana, vao ny olany amboteazy, ataovy mikorina tsara ny rano maloto, fa izany tompoko no mahampitondra anareo. Rehefa tsy mahavita an'izany, mipetra manajatena. Raha vitanareo zany asanareo izany, izay ianareo vao manome sazy ny mpivarotra maditra. Za manokana namany Ismaël de malahelo. Ontsa, vaky fo, mahita vehivavy malagasy, mpivarotra, miteza kely, mizana ny babeny, mitondra ny entany, miazakazaka, mandositra, eny Analakely, eny Tsaralalana, eny Anosy. Kanefa tsy misy zera bomba, toy any Alepa ny Syria, na any Mosul any Irak eto Antananarivo. Fa mandositra inona moa ilay renim-pianakaviana sy ny vehivavy mpivarotra namany? Mandositra mpampiororona alefa ny Al-Nusra ve? Sa mandositra olona mpangalatra vehivavy alefa ny Boko Haram? Tsia tompoko. Mandositra polisy munisipaly alefa ny be ny tanàna Antananarivo izy. Tsy maintsy ajena ho ny lalàna. Mapiny zany, ekeko. Fa ao anatin'ny rafitra mirindra tsara, ao anatin'ny fiarahamonina milamina, ao anatin'ny toe-karena mandeha tsara, fa tsy ao anatin'ny fiarahamonina anjakan'ny kolikoly, anjakan'ny jadona sy ny kely tsy mba mamindro. Ny teatratra ny mpitondra SVM nilaza, nahazo vola 4 miliara dolara tany Paris. Kanefa noho ny abadoany, 700 monja ny sondro-karama omeny ny mpiasam-panjakana. Izany no mba vitany. Ka tsy ho tanterahany na oviena ny fampitoviana ny mari-karama ny mpiasam-panjakana rehetra. Io moa ny ataon'izy ireo hoe grille indiciaire unique. Tsy ho tanterahany zany. Ny mpitondra mahay no afaka manao izany fa tsy ny mpitondra bado voafatotra amin'ny FMI. Ny faratampony amin'ny abadoany dia izy ireo tsy menatra akory. Milaza ilatsaka ho fidian'ny filoham-pirenena amin'ny 2024 ka io malagasy ampijaliany io no asainy andatsabato ho azy. De kilasiako dorona ny olona rehetra ankoatra ny aparatsiky mbola andeha isidy na isoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana akory aza. Ijanona namany Ismaël, sao de diso tafahoatra loatra ny teny ataoko. Tsy resaka ny mpitondra ntsony aho, fa eto de hitodika ampanao gazety mpanoana ny mpitondra, na antsoratra, na ambava, na antsary. Tsy bado toy ny mpitondra toana ny ireo mpanao gazety ireo, fa hitako fa mahay. Ny ireo mpanao gazety ireo ny mamadika ny marina ho diso, sy manandratra ny diso ho marina. Trano hita fa mirehitra izao. Ny ireo mpanao gazety ireo ny manapirofo fa tsy ny trano no may, fa ny jiro ao anaty trano no mazavabe. Efa tafiditra eto Madagasikara izao i Belzebub fanahy mandravarava, kanefa ny mpanao gazety mpanona ny fitondrana ny manapirofo fa anjeliny mazava hitondra fahasoavana sy fitahiana no tonga eto. Tsy magagy zany satria fantatra hatramin'ny fahagolan-tany fa tsy misy fofona ny vola. Izany hoe tsy masiso ny vola omeny mpanao ratsy. Ny ireo mpanao gazety mpanona ny fitondrana tsara ny dikany teny hoe vendre son âme au diable. Miresaka an'le fifidianana filoham-pirenena ianao io Andriamatoa Raintsoanary, ary efa tena miomana amin'izany tokoa ny tamatsoro politika ho amin'io 2024 io na ny mpitondra na ny mpanohatra.
tamin'ny sabotsy 17 Desambra tamin'ny taona lasa teo ohatra roa taona zany hoe alohan'ny fifidianana de nanao kongresy ny HPM tany a Fianaratsoa ary niantso ny filoha ankehitriny hoe mbola izy zany no alatsaky ny HPM ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny 2012 ny Senimo na ny HCC tsy nanao an'le tsikira ny filohan'ny Senira teo Andriamatoa Iry Rakotomanana de tsy mitsahatra nefa mimerimberina hoe fifidianana madio no atao, fifidianana mangarahara azo andrehitra ekena no hitranga. Ny mpitondro izay resahantsika izay fe tsy ankilany maro be koa ny hetsika fanoherana na ny mpanohatra kanefa tsy fantatra mazava hoe inona marina ny tena toeran'le mpanohatra ny filoham-pirenena ve amin'ny maha-olona azy sa ny programany. Ary de misy karazana hetsika maro be hoe miforona ao ny hoe ny DFP, ny Tsanganary Malagasy, ny RMTF, ny CRN sy ny sisa. Niezaka ihany ireo sokajy ny olona samy hafa ireo zany ny antso vahoaka ohatran'izany fa tsy nataona vahoaka tao anatiny zany hetsika natao zany ary tena namorona ny hoe MMF malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ary raha dinihana koa nefa nanao an'izany azy Andriamatoa Raintsoanary de mbola tsy nazaka ny olona ihany ka nantoerana tokana ho an'ny lehibe amin'ny mpanohatra eo amin'ny antenimieram-pirenena azy ny Andriamatoa Raintsoanary hatramin'izao tsy mety azo ny mpanohatra hitatsika zao zany tamin'ny faraparan'ny taona teo nisy ny nandraisan'ny Jean-Marc Rakotomamonjy filohan'ny antenimieram-pirenena ny Ajo Andrenay Narvelo filohan'ny antoko MMM ny am'izay hoe tokony ho azon'ny mpanohatra ny toerana anankiray eo amin'ny filoha-lefitry ny antenimieram-pirenena. Raha ohatra fiheziny zany zavatra zany ohatrany hoe samy tsy antenain'ny vahoaky hoe anatsara ny fiainany amin'ny andavanandro na ny mpanohatra na ny mpitondra ka antaniko ny hevitra ao Andriamatoa Raintsoanary tena ho fifidianana madio mangarahara sy azo andrehetra ekena tokoa ve no hitranga amin'io 2012 sa fifidianana sanatria hiteraka korotana. Inona ny mety azon'ny vahoaka atao eo anatrehan' zany zavatra zany satria le zavatra manahirana ny vanim-potoana dia andrasony 2018 inona no azon'ny vahoaka atao Andriamatoa Raintsoanary anaratry rano amin'izany vanim-potoana zany fotsiny ve sa anao inona sa de tena hoe efa de miandry zay ikadona notrany rafotsy be verolona fotsiny eto sika menakavy. Misaotranao namany Ismaël. Raha atao ihany ny fifidianana araka ny rafatra misy ankehitriny korontana sy ady an-trano no vokany. Tsy manao faminanena aho raha milaza an'izany fa mandinika fotsiny ny zava-misy eto Madagasikara any Afrika ary indrindra mahalala ny teti-dratsy kotrehy fianakaviam-be iraisam-pirenena ivavahan'ny mpitondra sy ny mpanao politika malagasy. Mandinika an'izany no afaka milaza fa hiteraka korontana sy ady an-trano ny fifidianana. Ny rafitra mihitsy mantsy ny tsy manjary satria fitaovana entin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mangala-bato mba ahafahany mametraka ny olony toy ny CENI sy ny HCC. Na ny HCC aza matsapa fa hiteraka korontana io fifidianana io. Vakeo ohatra ny fitsipika anaty vaovao navoaka ny HCC jerevo ny gazety Midi tamin'ny 14 Desambra tamin'ny taona lasa nosoratany mpanao gazety RO. Raha mahalala hoy mpanao gazety io fa nandeha tany Mantasoa ny HCC namoaka ny didiny tamin'ny 12 Desambra tamin'ny 2012 raha nifaninana tamin'ny Didier Ratsiraka i Marc Ravalomanana.
tadidiny HCC ankehitriny zany de novany tahaka zao ny andininy fahatelo ny fitsipika anaty mifehy ny HCC. Eto Antananarivo ihany ny foibe ny HCC. Raha mahatsapa nefa ny HCC fa misy zava-mitranga tsy azo anoharana, azo ny afindra any amin'ny toeran-kafa ny foibeny. Mijanona izany famindran-toerana izany raha mahatsapa ny HCC fa tsy misy intsony ile zavatra tsy azo anoharana. Izany hoe araka ny lazain'ny gazety Midi, sady mpitsara no tsaraina ny HCC. Izy no mijery ny fisiany antony tsy azo anoharana, izy no manapa-kevitra hifindra toerana, izy no manapa-kevitra hiverina ao Ambohida. Voalaza ao amin'izany règlement intérieur izany koa fa tsy maintsy arovana ny filohan'ny HCC. Mampiseho aminao fa na ny HCC aza mba mahatsapa fa hiteraka korontana ny fifidianana. Izao mantsy ny voalaza ao. Ny andraikitry ny mpitandro filaminana ao amin'ny HCC de miaro ny filohan'ny HCC ny ainy, miaro ny lapa, miaro ny trano ny filohan'ny HCC na aiza eto Madagasikara, ny ainy ankonany sy ny fananany. Tamin'ny sabotsy 17 Desambra tamin'ny taona lasa, araka ny voalazanao teo namany Ismaël, nanao kongresy tokoa ny Antokasivem tany fianarantsao tao amin'ny Kianja Ambatomena. Tao izy reo no niantso ny filohan-kehitriny Hery Rajaonarimampianina hilatsaka fidina. Izany no nataony satria natsiaro nahazo hery ny SVM nandray teto Madagasikara fionana antampony roa, ny Comeza, ny francophonie, ary nahazo vola be 4 miliara dolara tany Paris. 2 taona alohan'ny fifidianana, efa manomboka manao fampielezan-kevitra sady ny SVM, kanefa tsy mahasaky mitsikera azy na ny tsiny na ny HCC, lazainy fa misy fahabangana araka ny lalàna ony ao. Raha tamin'ny 20 Janoary tamin'ny taona 2012 no nanomboka ny fanjakany ny filoha ankehitriny, tapitra amin'ny 20 Janoary 2012 zany. Noho izany, amin'ny 2012 tompoky no atao ny fifidianana filoham-pirenena anelanela ny 20 Novambra sy 20 Desambra amin'ny 2012. Kanefa araka ny vaovao navoaka ny mpanao gazety Aina Bovel tamin'ny Midi tamin'ny 3 Desambra sy Juliano Randrianja tamin'ny l'Express tamin'ny 3 Desambra tamin'ny taona lasa daholo io, tadiavy ny SVM aemitra amin'ny 2012 ny fifidianana filoham-pirenena. De ho hitantsika eo fa ankato ny lalàna vaovao ny député raha azo malety feno vola izy reo ary ahita pitsopitso miaraka ny lalàna ny HCC ilaza fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanemorana ny fifidianana any amin'ny 2012. Mikasika ny siny, tsy menatra akory ny filohany Hery Rakotomanana manao fampanantenana pokaty. Niantso mpanao gazety izy mikasika izany teny alarobia tamin'ny 13 Desambra. Tahaka izao ny teny nataony raha fehezina. Iasa mafy ny seny mba fifidianana madio tsy misy kianina sy demokratika no hitranga, ka valy mpifidianana mangarahara tsy misy osoka sy ekeny rehetra no hivoaka. Misy teboka 3 izy niezaka ataony siny. Voalohany, miomana 2 taona alohan'ny fifidianana. Faharoa, mifanakalo hevitra amin'ny olona voakasika rehetra. Fahatelo, ampitomboana eo izy ny fahaizany mpikarakara fifidianana rehetra. Ary mba hanamora ny fanoratana anarana ao amin'ny mpifidianana isy bureau tokana, zany hoe guichet unique hikarakara anireto zavatra ireto: ny sora-pahaterahana, fanoratana ny anarana ao amin'ny boky mpiankonana, fanomezana karapanondro, fanoratana ny anarana ao amin'ny lisy mpifidianana. Izany ny fampanantenana pokaty nataony filohan'ny siny teny alarobia. Tsy vitan'izany fa niantso manam-pahaizana vahiny izy, de ireo nilazainy fa expert alefan'ny ONU. Araka ny filazany, na de tokony hifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara aza ny lalam-pifidianana, tsy maintsy ankatoaviny any ivelany mba hifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
resaka fandrebirebena izany tompoko. Ka zava aminao pieno fa tsy afaka miaraka toy ny torimaso mafana sy ny valala manantody ny tombotsoan'ny malagasy sy ny tombotsoan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Eo anatren'izany resaka adala ataon'ny mpitondra, ataon'ny ACC sy ny siny izany, mba inona ary no ataon'ny mpanohitra? Maro izy ireo. Kanefa tsoroko fa tsy azo antenena satria maro tsy raha karaha tagnampoza. Ny mitsangana ry malagasy, ny DFP, ny RMTF, ny ACS, ny CRN, ny APRN, ny AFP, ny RDR, ny GPPO, ny AFS sy ny tsy fantatro. Noforoniny ny etsika MMF, malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana tena rehefa nambody-janahary tamin'ny sabotsy 10 septambra tamin'ny taona lasa. Ny antso ny vahoaka malagasy tsy atoky intsony ny filoham-pirenena ampangainy ho ny vady pitokisana. Kanefa tsy haiko, tsy tsapany fa tsy mety manaraka azy ireo ny vahoaka raha misy angamba olona zato dia olona miaraka aminy ihany. Araka ny fanazavana nataony Andriamatoa Maharavo tolo-janahary na Dodo anisan'ny mpitarika amin'ny DFP, tsy vahaolana ho izy ny fanonganam-panjakana ka tokony resaka ny mpitondra sy ny mpanohitra. Za dia milaza fa bolokom-bazaha tahaka ny mpitondra ny mpanohitra satria tsy nasaky ny tsikera mpitondra izy ireo nandritry ny fivoriana an-tampony frankofony. Rehefa vita izany fivoriana frankofony izany, ilaza i Dodo fa andefa fitarenana any amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena DFP iampanga ny mpitondra tsy manaja zon'olombelona, tsy manaja ny demokrasia. Izany no lazainy. Kanefa nomeny fianakaviam-be raisam-pirenena vola be 1.4 miliara dolara ny mpitondra tsikerainy. Tsy afaka miasa eo anivon'ny rafitra ara-dalàna ny mpanohitra ankehitriny satria tsy mety misy olona ny saizany lehibe ny mpanohitra ao amin'ny antenimiera am-pirenena. Ny tahaky izany seza izany Ramatoa Lalatina Ravalomanana, ny tahaky izany seza izany Andriamatoa Arnevra Samuel Fanialamaina, niditra ny tseratra Andriamatoa Ajo Renanarvelo fa mampalahelo nanaovany Jean-Max Rakotomamonjy filohan'ny antenimiera sinema. Na tonga nyty filohan'ny antoka MMM ity nilaza fa fanjakana Jilamboto no misy eto. Manohy ny asan'ny Jean-Max Rakotomamonjy koa Andriamatoa Jean-Éric Rakotondraso filohan'ny ACC satria izao ny didina avoakany ACC tamin'ny 12 janoary lasa teo. Tsy mahazo manendry ny lehiben'ny mpanohitra ofisialy ao amin'ny antenimiera ny antoko politika satria ny antenimiera pirenena irery ihany no tompon'andraikitra amin'izany. Dia tampina ny domy ho an'ny mpanohitra. Fa tsy maintsy lazaina kosa fa miavaka ny zavatra ataon'ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Samy manana député izy roa lahy, kanefa samy tsy masaky mijoro ho lehiben'ny mpanohitra. I Andry Rajoelina tsy afaka nohitra ny olona nomena an'iny lakilehibe iny. I Marc Ravalomanana misy abaka satria sady mpanohitra izy no manana ministra ao amin'ny gouvernemanta. Ary mbola manantena olany ihany Marc Ravalomanana amin'ny 2024 kanefa rafitra miangatra no misy ankehitriny. Araka ny vaovao navoakan'ny mpanao gazety RUZN amin'ny midi tamin'ny 3 janoary mantsy. Izao ny teny nataony Marc Ravalomanana teny faravohitra tamin'ny 2 janoary. Raha ny araha-bazy tratra ny taona ireo aparatsiky ny timiny. Hoy izy, mila olona vonona aka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana Madagasikara, olona sa miatrika sy mandresy lahatra ny mpamatsy vola sy sahy mandray andraikitra ampiarina ny firenena. Izany lazainy Ravalomanana dia tia ny fanontaniana apetrako. Angatsy mandresy lahatra ny mpamatsy vola ny ASVM? Apatsahivoko fa raha vola 2.3 miliara dolara monja no azon'ny Ravalomanana tamin'ny 2022, vola be 4.4 miliara dolara no azon'ny ASVM. Mandresy lahatra ihany zany ny ASVM. Dia inary hozy ianao no azon'ny vahoaka atao. Anaradreny ihany ve sa anao toy Rafotsibe Verlona miandry fotsiny izay gadonany eto? Am'izao aloha tsy mety ny midina an-dalambe satria raha midina an-dalambe ianao vonoiny moreg. Fa zao kosa ny azoko antoko namany Ismaël.
tokony ezaka mafy ny malagasy hiala amin'ny toe-tsaina maniky be fahatany amboleny fianakavia mberasampirenena sy ny bolokiny gasy famonoana ny kilasy ampovoany zany hoe kilasy moyenne no tanjona kendreny izy mianakavy ireo mba ho kilasy roa ihany no sisa eto ny panana vitsanisa izy mianakavy zany sy isika rehetra lasa mahatra tsy eto Madagasikara ihany zany no ataony fa eran'izao tontolo izao raha tsy miady mafy ny malagasy kely sisa de ho tanteraka eto Madagasikara izany tetika maloto izany ary tsy ny kilasy ampovoany ihany ny orava eto Madagasikara fa ny firenena malagasy mihitsy ny orava ny tsoka Anjomara Fanairana i mon père Pedro mikasika zany ady amin'ny fantrana izany teny amin'ny espace d'air tsy adana tamin'ny 10 janoary lasa teo nilaza i mon père Pedro fa mitombo ny isan'ny mahantra eto Madagasikara satria enina isan-taona hoy izy ny olona tonga mangaty tabonjy eny amin'ny akamasoa satria tsy mahavelon'ny taina intsony eo koa ny fandravana ny vakoka mahafirenena ny firenena malagasy toy ny fandoroana anireny rova ireny ny nitranga farany de ny fandoroana ny rova tao Ambomalaza magaga fa tsy mety tratra ny mpandoro anireny rova ireny tsy mety fantatra iza no naniraka raha ny malagasy ankehitriny de mitovy amin'ny tantsaha frantsay tamin'ny Moyen Âge toy ny saranga telo misy eto Madagasikara Andriana Ovandevo ny zara saranga telo koa ny vahoaka frantsay tamin'ny Moyen Âge clergé mpitondra fivavahana noble Andriana tiers état vahoaka madinika indrindra ny tantsaha tamin'izany Moyen Âge zany sady nandoa etra tamin'ny Andriana tompony ny tantsaha no voatery nanao asa fanompoana corvée ny tompony no nametra ny etra tokony alohany tay moa ny anaran'izany etra izany ny tompony no nametra ny fanompoana tokony ataony ka tsy maintsy nanaiky ny tantsaha frantsay na tieny na tsy tieny izany no dikany oabolana frantsay hoe le paysan est taillable et corvéable à merci tsy mahagaga raha ny troatra ny vahoaka frantsay nanao ny révolution tamin'ny 17 jolay taona 1779 tahaka zany koa ny malagasy izao eo anatrehan'ny mpanjanatany sy ny mpitondra fanjakana bolokiny izy ireo de manao hoe le malgache est taillable et corvéable à merci ahoana moa no elana am'izany am'ty resaka fifidianana ity ohatra tsy fidinana andalambe anaraka mpanao politika no vahaolana fa fitsipahana ny rafitra misy ohatra tsy mandray anjara amin'ny fifidianana tsy manoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana karakarainy seny afabaraka ny mpitondra fanjakana ny siny seny raha olona iretapitrisa no mpifidy soratany amin'ny lisy mpifidianana kanefa olona rivo fotsiny no mandeha mifidy raha mijanona any an-tranao ianao amin'ny andro mpifidianana tsy afaka hitety ny trano rehetra eran'ny Madagasikara ny miaramilan'ny Général Florence Rakotomanana anambana basy ny olona anery azy andeha hifidy mba akanao lesona amin'izany zavatra tantareko zany amin'izany fitsipahana ny rafitra misy izany mba tiako zarena aminao ny tantarany Novorossia nisy voaingana fantatro ve inona zany Novorossia zany eto de mampirisika anao raha tianao alala misy kokoa mikasika izany de vakio nisy fanazavana nataony Alain Benajam amin'ny tambazotra Voltaire tamin'ny 10 septembre 1712 fintiniko tahaka izao Novorossia de fivondrona ny republika entim-bahoaka amin'ny Rosia vaovao ny Novorossia de ezaka ataony vahoaka ukrainiana sasany manohitra ny rafitra misy voalohany tsipahany ny euro-atlantisme feheziny États-Unis sy ny vondrombe européenne faharoa laviny ny fanatantoloana satria tiany aseho ny mahaizy azy ny kolontsainy ny finoany ny hevitra tohanany fa tsy manaraka be fahatany ny fanatantoloana fatelo tsipahany ny fanjakany vola toy ny ataony FMI sy ny Banque mondiale
tsy famerenana ny firaisana sovietika taloha ny Novorosia fa fanohizana natao teo amin'ny kianja Maidan. Fantatrao ve inona zany kianja Maidan zany? Toy ny kianja 13 Mai eto Antananarivo, misy koa kianja nitoloman'ny vahoaka Ukrainiana ao Kiev, renivohitry Ukraine tamin'ny 2014. Kianja Maidan no anarany. Viktor Yanukovych no filoham-pirenena tany Ukraine tam'izany. Izy de miaraka amin'ny Rosia tsy nanaiky any Ukraine ampidirina ao amin'ny vondrombe Europeana. Ny komitaminy ny ampahany vahoaka Ukrainiana mankasitraka ny vondrombe Europeana. Na dia nandefa pamoretana toy ny Emoreg eto amintsika aza ny filoha Viktor Yanukovych tsy niemotra ny mpanohitra fa nivory andro aman'alina teo amin'ny kianja Maidan nandritry ny 3 volana tamin'ny Novambra 13 hatramin'ny Febroary 14 Maro ny olona voasambotra, nisy ny maty, farany satria tsy niemotra ireo olona ireo, voatery lefa i Viktor Yanukovych dia najoro ny fitondrana tetezamita tany Ukraine mandala ny tandrefana. Tsy nanaiky anefa ireo Ukrainiana tsy mila ny tandrefana ka nandray basy ny komy tamin'ny fitondrana tetezamita. Direkta ny ady an-trano tany Ukraine, ady atao hoe guerre du Donbass. Ny komy tamin'ny fitondrana tetezamita ireto tanàna ireto tany Ukraine. Ny tanàna Sloviansk ao amin'ny faritra Donbass, izay nahatonga an'ilay anaran'ilay ady, ny tanàna Donetsk, Lugansk, Kramatorsk, Mariupol, Odessa, Kharkiv hatramin'ny Sekianosy, Crimée. Naharitra ela zany ady zany. Maro ny olona maty, maro ny zavatra simba. Farany nandeha tany Minsk ny mpitondra tandrefana François Hollande sy Angela Merkel tamin'ny 12 Febroary tamin'ny 2012 nanao sonia fampitsaharana pôbasy sy nanome sata manokana ny faritra Donbass teo anatrehan'ny Petro Poroshenko filohan'ny Ukraine mandala ny tandrefana sy andriamatoa Vladimir Poutine filoha Rosiana. Vokatry zany fifanekena izany, niala amin'ny Ukraine ny tanàna roa Donetsk sy Lugansk namorona ny Novorosia. Na de mitsipaky ny vondrombe Europeana aza ity Novorosia ty, ny finiavan'ireo mpitolona niatrika pamoretana teo amin'ny kianja Maidan no naofaty aza io no nakany lesona. Mandala ny teny sy ny kolotsaina Rosiana ny Novorosia kanefa tsy pikambana ao amin'ny Fédération de Russie. Rafitra federaly no fitondrana ao amin'ny Novorosia ka teny miakatra ifampiarana miainga avy any fotony no atao fa tsy baiko midina tsy maintsy tanterahana intsony. Hatreto aloha mbola Repoblika roa ihany no mandrafitra ny Novorosia. Ny Repoblika entim-bahoakan'ny Donetsk sy ny Repoblika entim-bahoakan'ny Lugansk. Ao amin'ny Novorosia tsy omeny sehatra intsony ny mpanao politika mahazatra dia ireo aparatsika sy ireo avy amin'ny nomenclatura taloha. Teny Rosiana moa ireo. Raha dika teny gasy, ny aparatsika dia mpitolona politika mpanoa tsangan'olona hoanina tsy hoany. Ny nomenclatura dia nivondry ny ireo avaram-pianarana mpitondra tany amin'ny URSS taloha. Tsy omena sehatra intsony ireny olona ireny ao amin'ny Novorosia satria izy ireny miaraka amin'ny lehiben'ny mafia no nakankeriny ny fananam-pirenena nolovaina tamin'ny firaisana sovietika taloha nahatonga azy ireo mpanan-karena mpanefoefo kanefa mahantra mitofezaka amin'ny tany ny vahoaka. Sambany eo amin'ny tantaran'ny Europe no misy olona mitsipaka ny rafitra misy tahaka izany ka vonona ny rebasy mihitsy iarovany ny heviny. Ary na ny Frantsa aza mihamaro izao ny Frantsay na avy amin'ny hery-ankavanana na avy amin'ny hery-ankavia na olotsotra aza mitsipaka ny rafitra fanatontoloana mangeja satria te hiaina amin'ny maha-Frantsay azy izy ireo to ireo ponina ao amin'ny Novorosia. Za mino fa mety misy fahagagana amin'ny fifidianana filoham-pirenena Frantsay amin'ity taona ity. Dia ity ny fanontaniana mipetraka aminao malagasy olon-tsotra.
mandra-pahoviana ianao no anaiky itsahy ny fahavalo an-tampondohanao na teratany izy na vahiny araka ilay teniny manao hoe le malgache est taillable et corvéable à merci. Mandeha mankany amin'ny famaraparanana ny dinidinika isika fanontaniana anankiray mialohan'ny anakatonantsika azy Andriamatoa Rainjonary betsaka ny mahita fa tena manjaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny herin'ny maizina. Misy ohatra vitsivitsy azo raisiny reto. Tamin'ny 7 Desambra 2012 teo dia nisy varadatsaka tamin'ny sekoly anankiray tany faritra Ambato Finandrahana tany kanefa sady tsy nisy orana no baliky ny masoandro. Fito ny maty tamin'izany ary maro ny naratra. Nalaza be koa tamin'ny taona lasa ny resaka Ambalavelona na sekoly maro tonga teto Antananarivo koa azy ary teraka oroso tahotra moa zany tamin'ny ray aman-dreny satria totrony hoe mianaka ny paritaka le izy mpianatra ny tena voa ankizy vavy ny kamaroany ampidirina amponja mihitsy aza moa tamin'ireny fotoana ireny Cohen Rivolala izay mpanorona ny finoana hebraika judaisme messianika tany miandro vazo satria toa hoe nampangaina ho mpamosavy nanaparitaka ny resaka Ambalavelona ity ary toa hoe misy karazana ambadika politika ao anatiny zany trangan-javatra zany ka eo anatrehany zany rehetra zany Andriamatoa Rainjonary dia tena sahirana ny olona. Misy aza moa miteny hoe misy ambadika politika reny tranga hafahafa reny mba tsy ahafahamponina tena mahita le réalité sy le tena zava-misy marina eto amin'ity Madagasikara ity. Inona marina Andriamatoa Rainjonary ny dikan'izao zavatra rehetra zao tena hoe finiavana ampiditra le Madagasikara ao ambanin'ny herin'ny maizina ve sa inona? Nisy fotoana moa tsika namaritra ihany rehefa niaingainga le fandamina teto République de Malety inona no mety amaritana amin'izao République misy amin'izao fotoana izao tena hafahafa be le zava-misy Andriamatoa Rainjonary. Misaotra anao namana Ismaël. Alohany amin'ny maliko an'izany reto misy tiam-baovao 5. Ny voalohany dia tamin'ny voalazanao teo 7 Desambra tamin'ny taona lasa nilatsahany varatra ny sekolim-pinoana Sainte Thérèse any amin'ny faritra Ambato Finandrahana. Voalaza teo fa olona 7 maty eny amin'ny telopolo ny maratra. Latsaka ny varatra kanefa sady tsy nisy orana no nibaliaka ny masoandro. Tiam-baovao faharoa tamin'ny janoary tamin'ny 2012 nosamborona tany miandro vazo i Cohen Rivolala filoha mpamorona ny finoana hebraika judaisme messianika eto Madagasikara no ampangaina ho mpamosavy sy mpampiditra Ambalavelona. Ny olona voany io Ambalavelona io dia lasa maherisetra tsy matsiaro tena manao delira mivoaka farora-bava. Tamin'ny fitsarana ny Cohen Rivolala niseho tamin'ny vavolombelona sasany ampangazy ny Ambalavelona teo anivon'ny fitsarana. Izany no nahatonga ny olona sasany nilaza fa mpamosavy mpampiditra Ambalavelona tokoa i Cohen Rivolala. Raha nanontany ny heviny ny mpitsara tamin'izany nilaza i Cohen Rivolala fa tsy izy no namosavy fa ireo olona ireo no misy demony tsy mahazaka ny herina mazava misy eo aminy. Na izany aza ny fiarovan-tenany raha nivoaka ny didim-pitsarana voaheloka ny gadra an-tranomaizina herin'ny taona i Cohen Rivolala sazy miatra. Tiam-baovao fahatelo tamin'ny janoary tamin'ny taona lasa nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny namany Cohen Rivolala. Nilaza izy ireo tamin'izany fa tsy mitombona ny fiampangana ny Cohen Rivolala satria ankizy misy demony tsy matsiaro tena mandritry ny fietsena no noraisiny teny natao porofo. Dia mantany izy ireo teny devoly ve no iampangana ny Cohen Rivolala. Avoay Cohen Rivolala dia sitraniny Ambalavelona izany teny nataony Samarae Ojino mpikambana amin'ny finoana judaisme hebraika tamin'ny 2 Marsa tamin'ny taona lasa. Nambarany fa afaka miara-miasa amin'ny fitondrana izy
sy ny namany amin'ny fanalana ny Ambalavelona raha avoaka avy any Amponja i Cohen Rivolala. Nambarany fa zavatra ara-panahy ny Ambalavelona ka ny finoana jodaisma dia manana vahaolana amin'izany. Tsambaovao faefatra, tamin'ny volana febroary tamin'ny taona lasa niely tamin'ny sekoly maro ny Ambalavelona. Tamin'izany mpianatra 700 eo amin'ny sekoly 100 no voa. Ary tsy navana na sekolim-panjakana na sekolim-pinoana tamin'ny tanàna maro, Farafangana, Ambatondrazaka, Morondava, tonga teto Antananarivo koa aza. Tsambaovao fadimy farany tamin'ny 28 febroary tamin'ny taona lasa, tamin'ny fandaharana dony resaka tamin'ny TV Plus no afaneny Zora Barjona sy Abrahama Razafy nisy ady hevitra mikasika ny Ambalavelona. Ny fanatrika tamin'izany andaniny Andriamatoa isan'ny Paul Rabar, ministry ny fanabeazam-pirenena, sy ny pasteur Razafy Nierivo Fidson. Ankilany Andriamatoa isan'ny Laza Razafy Erson sy ny mpanakanto Samuel. Rehefa zany ina ny famakafakana azo atao. Manjaka tanteraka eto Madagasikara zao ny demonia. Asan-devoly ny fandatsahana varatra amin'ny andro mazava tsy misy orana. Taloha menatra ny tondromason'ny fiarahamonina ny olona mpikaiky-tromba dia nandeha lavitra be tany ambany volotany izy ireo nanao izany asa izany. Ankehitriny tsy menatra intsony izy ireo satria ataony an-tanàn-dehibe izany. Na eto Antananarivo aza misy olo mikaiky-tromba eto. Mikasika ny resaka Ambalavelona, samy manome ny fanazavana takatra ny sainy, ny rehetra, ny dokotera, ny sosiologue, ny filozofy, ny mpanao politika, ny mpitondra fivavahana tsy valamparako fa niarantsika nandre daholo zany fanazavana rehetra izany. Fa ho manokana, ity no tiako tsy piana. Tsy matahotra Ambalavelona ny tena kristianina, manana ny Jesosy satria manana manda fiarovana izy. Ny kristianina anarany fotsiny no matahotra an'izany. Izany hoe, na milaza ny tenanao kristianina aza ianao, nefa matahotra Ambalavelona, izany no porofo ilaina sady ampy fa mbola tsy ao aminao Jesosy. Ho an'ny olona sasany, affaire commerciale ny Ambalavelona, izany hoe fitadiavam-bola. Izany hoe ny olona mamosavy ihany no mivarotra ny fanafody manasitrana. Marina tokoa izany fa nisy, kanefa samihafa tompoko ny Ambalavelona natao 20 taona lasa izay. Tany Ambatondrazaka sy ny Ambalavelona atao ankehitriny amin'izao andro ny HVM izao. Voalohany, tonga aingana eto Antananarivo ny aretina zavatra tsy mbola nitranga mihitsy. Faharoa, ny sekolim-pinoana no maro amin'ireo hitrangany aretina. Na affaire commerciale famosaviana, na famosaviana tsotra ny Ambalavelona, olona no manao izany fa tsy zavatra tonga ho azy toy ny ranorana latsaka avy any an-danitra. Ka ty fanontaniana mipetraka. Ka nahoana ary no tsy karoan'ny fitondrana HVM izy no manao izany satria mampahory vahoaka. Raha miany vahoaka tokoa mantsy ny fitondrana, mora aminy ny mampiasa ny pitsikilo-panjakana mamantatra iza ireo olona manao Ambalavelona ireo. Malasa saina tokoa mantsy ny lahatsoratra navoaka ny gazety L'Observateur tamin'ny 2 marsa tamin'ny taona lasa. Finotiniko tahaka izao. Nanogadraina aza i Cohen Rivolala no mpangaina ho mpamosavy mpampiditra Ambalavelona tsy nijanona ny fiparitany aretina. Ho an'ny député Mapara Razafy Tsiandrofa Jean Brunel voafidy tany Kongo, ny mpitondra ho izy no ambadiky ny resaka Ambalavelona. Nambaran'ity député ty fa niantso mpampiditra Ambalavelona ny mpitondra mba anaridia ny mponina tsy ahita ny fahasahiranany andavanandro. No tsy ahivin'ity député ty ireto zavatra ireto. Voalohany ho izy nampiasa zava-maniry ny mpiompiomby taloha nientiny namolaka ny omby dia mba hiditra moramora tao an-kianja. Izany ho izy no niteraka ny teny hoe vala velona. Faharoa, nisy koa ho izy tamin'ny andro ny mpanjaka Radama faharoa ny Ramanenjana dia ny olona maro toa lasa dala. Mba hamono ny mpanjaka tamin'izany ny antso mpamorika avy tany Antsianaka ny fahavalony notariany Rainy Voninahitry ny Ony. Mitovy hevitra amin'ny député ny Kongo, hoy ny gazety L'Observateur, ny mpanasitrana ny enti-paharazana maro satria tsy mbola niely be tahaka izao ny Ambalavelona raha tsy amin'izao andro ny fitondrana HVM izao. Zay zany le lazainy gazety L'Observateur tamin'ny 2 marsa tamin'ny taona lasa.
raha vantanina moa ny resaka ataon'ny député Nikongo, ny mpitondra no mampanao ny ambala velona mba amboly tahotra sy orooro eo anivon'ny fiarahamonina, zany hoe psychose. Azo atao tokoa mantsy ny manafatra mpamosavy mpanao affaire commerciale amin'ny ambala velona avy any Ambatondrazaka, dia atao fitaovana politika ny FFKM, na farafaratsiny raha tsy mety ny FFKM mba ny FTKM, irana mandroaka demonia atao fitaovana politika. Tsy ny fandroana demonia no kianiko eto, oka zava, fa izy atao eo ambany fitariany HVM izany tompon'oloza. Tsarovy fa nanao karavato manga ny pasteur Razafiniarivo Fidson namany Paul Rabary tam'dony resaka tam' 20 febroary tam' taona lasa. Eo any zany fa ity zavatra ity no mampalahelo. Eto Madagasikara, ny filoam-pirenena Hery Rajaonarimampianina Irery no mandidy sy manapaka, na dia tsy tokony hanao izany aza izy. Tsy zavatra foroporonoko izany fa raha mahita. Izy tena mihitsy aza no nilazany zany. Raha nanao interview taminy ny gazety Jeune Afrique tam' 9 Desambra tam' taona lasa taorian'ny francophonie. Izao no teny nataony: à Madagascar, c'est moi qui décide. Tsy mahita an'izany ireo olona tokony ahitan'izany. Tovoany fandraikiraiky ny ankamaroany, ny député, ny olona ary indrindra ny HCC. Na dia mifanohitra amin'ny lalam-panorenana aza, ny fanapahan-kevitra raisy ny filoam-pirenena, mahita profona ny HCC milaza fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany, voany masobe tsy mahita. Koa satria moa fantatra fa franc-maçon ny filoam-pirenena, tsy tana namany Ismaël Nisaina, tsy eritreritra fa ny heriny maizana no mitondra eto Madagasikara ankehitriny, indrindra raha tsaroana fa efa miaina amin'ny andro farany isika izao. Romotro ny devoly sy ny demoniany satria fantany fa efa kely sisa ny androny. Miditra amin'ny sehatra rehetra ireo demonia ireo, indrindra amin'ny fitondram-panjakana, manangoly, manakorontana, mandravarava sy mampiely ny hevi-dozany rehetra. Ary tsy eto Madagasikara ihany izy ireo no manao izany, fa eran'izao tontolo izao mihitsy. Tsy namorona ny tenany ireo demonia ireo satria Andriamanitra no nahary azy. Anjely tsara izy ireo tamin'ny voalohany, fa izy ireo no ratsy saina nanova ny tenany ho demonia, nivadika tamin'ilay nahary azy, nidina teto an-tany, nitafinofo na nambady vehivavy, niteraka olona sampona goavana dia ny atao hoe Nefilima. Koa satria moa endozany tany tamin'izany, nanapa-kevitr'Andriamanitra fa tsy maintsy ravana ny rafitra nisy tamin'izany. Izany no antony nandatsahan'Andriamanitra safo-drano tamin'ny androny Noa. Noho izany safo-drano zany, rava ny rafitra nisy tamin'izany, ripaka ny Nefilima, ary tsy navelan'Andriamanitra ny tafy nofo intsony ireo anjely ratsy niova ho demonia. Nisy sisa azondreo demonia atao dia miditra anatin'ny olombelona izay mankato azy sy maneky azy. Eto Madagasikara moa ny tromba no endrika isehoan'izany. Miezaka ihany re demonia ireny mba ho hitan'ny mason'ny olona, kanefa misy ozon'Andriamanitra eo an-tampon-doany, ka raha manao izany izy endrika mampatahotra no hitan'ny olombelona toy ny vampira, ny loup-garou sy ny lycanthrope. Tsy angano na tantara forom-poronoko izao zavatra reny sofinao izao, fa zava-misy ary mitranga eran-tany, indrindra amin'ireo firenena tandrefana. Tsy ndriko tsara zany, firenena tandrefana. Ny tanjon'ny devoly sy ny demoniany dia hitondra ny olombelona rehetra ho very miaraka aminy. Mba hahazo olona maro izy, izy tsy milaza ny tenany ho demonia, fa miseho alien izy na extraterrestre avy amin'ny planeta hafa. Milaza an'izany ny filoha Rosiana Vladimir Poutine nefa nampatseviny Ismaël tamin'ny alakamisy teo. Nantsony Poutine teny amin'ny Kremlin tompon'andraikitra Rosiana ambony rehetra tamin'ny 5 aprily tamin'ny 9 sy 20. Zao ny teny nataony:
aza variana ianareo amin'ny fomba fiatrehantsika ny fifandraisana iraisany pirenena satria tsy olombelona itsotsotra ny 5 ny olona ambony mpitondra an'izao tontolo izao mifanerasera amintsika fa zavaboary sampona manana raha mangatsiaka toy ny reptilien mpandala ny fivavahana babyloniana fahiny. Ary nilazan'izany koa ny filoha amerikanina Barack Obama na dia mody ataony resaka vazivazy aza le izy. Ekeny Obama fa misy tompoky ny extraterrestre miara-miasa aminy mba tsy lazana fa manome baiko azo mihitsy. Raha vahiny ny mpanao gazety Jimmy Kimmel izy tamin'ny fandaharana live karakarain'ny fahita lavitra ABC tamin'ny 12 Marsa tamin'ny 2022 nanontany ny heviny ilay mpanao gazety mikasika ny OVNI, objet volant non identifié. Namaly Obama fa tsy afaka mamoaka vaovao mikasika izany izy. Tsy afa-po ilay mpanao gazety fa mbola nisokotra azy ihany tahaka izao. Hoy ilay mpanao gazety, raha zany filoham-pirenena avoakako daholo ny marina mikasika ny zone 51 toerana anafenan'ny tafika amerikanina ny sambon-danitra nitondra extraterrestre nidoboka tany Roswell tamin'ny 7 Izany toetrenao zany indrindra hoy Obama no tsy hahafiloham-pirenena anao mandrakizay satria tsy avela ny ro alien ireo anao izany ny mpitondra fanjakana. Ny alien moa dia extraterrestre ihany. Mety sino zavatra lazaiko anao pieno zonao zany fa mba makalesona amin'ny tantara mitoy Grimm na série télévisée aseho toy ny tantara ny Grimm kanefa manatsikafona zava-misy. Misy ongadina amin'izao tantara izany ny fiainan'ny inspecteur-ny polisy Nick Burkhardt miasa any Portland any États-Unis. Taranaka Grimm izy miady amin'ny olon-dratsy, taranaka Wesen toy ny vampire, lycanthrope, Jaeger, Veldescher sy ny sisa. Manampy azy amin'ny mahapolisy azy ny lieutenant Hank Griffin sy ny sergent Wu. Manampy azy koa i Eddie Monroe afaka manao ny asan'ny alika pitsongodia satria blotbad izy, zany blotbad manjany karazana loup-garou afaka mahita amin'ny maizina ary afaka mandre fofona toy ny alika. Manampy an'i Monroe i Rosalie Calvert vadiny satria foxbao raha vehivavy, foxbao zany fosavavy. Za tsy valampatra amin'ny tantaran'ny kapiteny Sean Ronard lehibe Nick taranaka Zauberbiste satria mpamosavy Exenbiste to Adaline Shende ny reniny. Dingano kokoa ny Anthony nahatonga any Juliette Silverton vadiny Nick Burkhardt niova ho Exenbiste. Izao fotsiny no lazaiko aminao pieno. Azo oharina amin'ny ankizy milalao tsikonina ny mpamosavy gasy mandia any ampasana raha oharina amin'ny Exenbiste mpamosavy manana fahefana be satria hipetrahany tromba mahery vaika. Ampy ireo vola azoko teo atsapanao pieno fa misy ary tsy lavitra antsika ny démonie masiaka satria ny fahita lavitra Dreaming akaiky ny fitondrana no mampiseho izany tantara Grimm izany amin'ny fandaharana soda pop. Eran'izao ny tontolo izao miezaka ankehitriny ny herin'ny maizina mba ho zatra amin'ny zavatra demoniaka ny vahoaka. Izany no tanjona kendreny ireny film toy ny Avatar sy ny Star Wars ireny. Rehefa iseho tokoa ny extraterrestre moa filaza azy fa demonia ny tena marina tsy ho gaga intsony ny olona dia anaiky azy ho mpitondra fanjakana. Tsy ny extraterrestre ihany no voizina amin'ny ireny tantara mitoy ireny. Voizina koa ny fomba demoniaka LGBT, zany hoe lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy. Aseho matetika amin'ny film na série toy ny ireny histoire vrai ireny ny mpivady misaraka satria lasa rafilandra vehivavy ny lehilahy sakaizany vadiny. Ampahatseviko fotsiny fa raha nandray fitenenana teny amin'ny CCI vato ny Premier Ministre Canadien Justin Trudeau nilaza izy fa atao ara-dalàna amin'izay ny fanambadiana LGBT ato amin'ny francophonie. Azagaga anao pieno fa
ho ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fepetra tsy maintsy ajaina ny fampidirana an'izany fomba zany amin'ny rafidalàna eto Madagasikara. Raha tsy izany tsy omeny ny fankatoavany ary tsy omeny ny famatsiam-bola. Ary anaiky ny nomenclature gasy toy ny nanekeny ny tondrozotra mampididoza. Anaiky ny député rehefa azo malety izy reo ilaza ny HCC fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny fomba malagasy ny fanambadian'ny lehilahy sy lehilahy sy ny vehivavy sy vehivavy. République de Malety ve ny misy ankehitriny amin'izao république fa efatra izao? Za de milaza fa sady République de Malety no République des démons. Izy roa miaraka zany. Raha izao no mitohy ho very ity firenena ity satria lasa akany fonenan'ny demonia sy zoy fiereny fanamaloto. De ity ny fanontaniana mipetraka aminao mpiaino. Izany ve no tianao mpiaino ho anao sy ny olovany zanako sy ny taranako? Za manokana tsy manaiky. Izany no antony amakiako an'ity resaka ity ambanto lampy tahaka izao sy iantsoko ny anaran'i Jesosy mba andrava ny asa ratsy ataony. Andriamatoa Raintsonary amarana ny dinidinika isika mafisabesatra moa zany resaka izany na izany na tsy zany ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena koa ty tena mitatao ary ahina ny fiovanjavatra sarotra eto ambonin'ny tany. Raha miaingatsika zao ohatrany hoe niady any a Syrie sy any a Irak, zavatra faraparany teo de Turquie lasa naman'ny Rosia ary le djihadiste zay fahavalony tafim-panjakana Syriana natao Alep de resy tosika amin'izao fotoandro ary reo rehetra reo Andriamatoa Raintsonary de mampiseho fa mety ampipoaka ny ady lehibe fahatelo sanatria mivavy eto ambonin'ny tany zao zava-mitranga ao Moyen-Orient zao satria noho ny faharesen'ny djihadiste tao Alep de azo lazaina hoe resy koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mpanohana ny reto djihadiste ireto. Anisan'izany zany ry États-Unis, ry Frantsa, ry Allemagne, ry Arabie Saoudite, ry Qatar sy ny sisa. Ary eo indrindra no mba lasa saina Andriamatoa Raintsonary satria namany fianakaviam-be iraisam-pirenena ny Turquie zay mpikambana ao amin'ny vodi-tafika OTAN kanefa moa de io izy niova tampoka miaraka amin'ny Rosia io ary niova tampoka koa fijerin'ny Erdogan zay filohan'ny Turquie satria tohana mafy ty filoha Turka ity noho ny fanonganam-panjakana tsy naomby zay nitranga tany a Turquie tamin'ny 15 Jolay 2022. Nambaran'ny Erdogan mantsy fa États-Unis de ny vondrona Européenne sy ny ireto tandrefany reto zany no nikotriky ny fanonganana azy ary de zao izy miova lalan'izao. Nambaran'ny Erdogan mihitsy moa fa hoe nitanjona tamin'ny fanonganana azy iny de hoe ho vonoina zany ny tenany ary Fethullah Gulen zay saribakolin'ny Amerikanina lehibe ny vondrona mpampiororo monina any États-Unis no apetraka eo amin'ny fitondrana. Ka araka ny hevitrao Andriamatoa Raintsonary noho ny politika ampitondra ankehitriny mety hoe isiako ny eto amintsika ve nemy le lafiny ara-diplomasia sy ny karazany mety isiako ny ve zany toe-javatra rehetra zany satria raha mijery ny fahapotehan'ny Syrie sy Irak amin'izao fotoana zao dia i Madagasikara zany karazany hoe ho latsaka anelanelan'ny hery mifanandrina ihany raha mijery an'izany hoe etsepitetsy Turquie sy Rosia atsi-andaniny atsy ireto tandrefany reto zavatra tsikaritra mantsy ny tandrefana zany andaniny de tena nanao tamin'ny fomba rehetra mihitsy ny amin'ny tanterahan'le francophonie eto Madagasikara tamin'ny novambra farany teo ary tamin'ny volana aogositra koa tsy azo ditsita fa noraisina tetsy amin'ny Carlton ny Africom
io moa zany le resaka fibaikoan'ny tafika amerikana aty Afrika. Ery ampita ndray nefany a de ho avy eto Madagasikara raha araka ny vaovao inga Erdogan flou turc araka ny fantatra moa mety ho any amin'ny 24 janoary amin'ity volany ity no hitranga izany fivahinianana zany. Ny tamin'ny heritaona rehefa nitranga reny hoe fanonganana ny Erdogan teo amin'ny toerany de nisy akony atraty Madagasikara le resaka satria tany amin'ny 20 Jolay tamin'ny heritaona ihany zany tamin'ny 2012 de niantso mpanao gazety Volkan Turk Vural Masivo Turk ary nilaza hoe karazana zoy fieren'ny mpampiororo miaraka amin'ny Fethullah Gulen ny ONG Ravinala Andavamamba. De misy sekoly anankiray koa moa le hoe sekoly International Light College any Talatamaty. De izany zavatra zany Andriamatoa Rainjonary anisan'ny hoe mampieritritra ahoana marina zany ny anjara toerany Madagasikara eo amin'izay hoe somary latsaka anelanelany any tsika raha tarafina amin'izany sary anankiroa zany. Misaotra anao namany Ismaël. Alohany ameliko azy ty misy tsiambaovao. Alep de tanàna lehibe any Syrie satria tanàna faharoa aorian'ny Damascus renivohitra. Nanomboka tamin'ny taona 2012 namahatra tao Alep ireo silamo mahery fihetsika manohitra ny filoha Siriana Bashar el-Assad. Ny fianakaviam-be iraisam-pirenena États-Unis, Frantsa, Allemagne no mpanampy an'ireo mpampiororo ireo arabola sy ara-pitaovam-piadiana. Kanefa tamin'ny alakamisy 20 Desambra tamin'ny taona lasa namoaka fanambarana ofisialy ny tafimpanjakana Siriana fa resy ireo mpioko namahatra tao Alep. Ary niaiky ny faresy eny ny mpioko satria nilobava ny lehibeny toy Yasser al-Youssef sy Noureddin al-Zinki. Hoy ireo amin'ny lafiny ara-politika fahaverezana lehibe ho anay ny faharesen'ny Alep satria mariky ny fiamorana sy fiondalana sarotra atrena. Raha vita izay tsiambaovao zay inona no famakafakana azo atao. Na ino finonao pieno na kristianina anao na silamo na mpanaraka fivavahandrazana no ny zava-mitranga erantany ankehitriny amporosiko antanandro ianao amaky sy hianatra ny baiboly indrindra ny boky ny Apokalipsy. Raha manao izany ianao de orenao ny feon'ny trompetra 7 fanairana tsofiny anjely 7. Seka nipoka tokoa ny ady lehibe fahatelo tamin'ny 15 Jolay tamin'ny taona lasa fa mbola tsy navelan'Andriamanitra hitranga ka ny filoha Rosiana Vladimir Poutine no nampiasaina. Firenena tantsinanana 4 no mifanatrika amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izao: Syria, Rosia, Turquie ary Iran. Fa mino ianao pieno fa na de tsy nipoka ry zany tamin'ny 15 Jolay ho avy any io ady lehibe fahatelo satria liandra ireo firenena tandrefana de ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ivavahany mpitondra sy ny mpanao politika malagasy. Rehefa andraraka ny loviany eo amin'ny ony Eufrate ara-panoharana ny anjely fahaenina araka ny famonaniany Apokalipsy, oritra ny ranony Eufrate anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka tantsinanana anafika any Babilôna lehibe. Ny filazan'ny baiboly gasy azy moa tsy hoe tantsinanana fa fiposahany masoandro. Rehefa mitranga izany, aiza no isanao pia? Mbola tavela ao amin'ny Babilôna lehibe ihany ve ianao sa efa niala tao? Ity mantsy no baiko omen'Andriamanitra ny olony. Miala amin'ny Babilôna lehibe ianareo ry oloko mba tsy ombonanareo ho taminy ary mba tsy isy ahazo anareo ny loza manjo azy fa ny fahotany efa nitehaka tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa natsiaro ny ratsy nataony. Eo misaitra iraisam-pirenena ery roa no mifanandrina ankehitriny. Andaniny ny vondrona AAS, Axe Anglo-Sioniste. Lola arana amin'izany vondrona izany ny fireneny lehibe miteny Anglisy, États-Unis, ny Anglisy, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande
Israel. Fa namany ireo firenena Europeana, Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Namany koa miaraka aminy Korea Atsimo, Taiwan, Philippines, ny firenena arabe sasany toy Arabie Saoudite, Égypte, Tunisie, Maroc, Pakistan, Koweït, Jordanie, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Qatar ary Turquie taloha. Ireo zany no anatin'le vondrona AAS. Ny Afrikanina sy ny Malagasy moa tsy kôtiny amin'izany sehatra zany satria piasany. Ao amin'io vondrona AAS io no misy ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Ao koa no miafina i Babilôna lehibe. Ao amin'io vondrona io no misy ny reptiles lazaiko eto matetika. Ankilany amin'izany ady izany ny firenena tantsinanana toy Iran, Rosia, Chine. Raha izao no mitohy ho azon-drahay Madagasikara ato ato sanatria ny vava satria miditra eo anelanelany ireo ery mifanandrana ireo ny mpitondra HVM ankehitriny noho ny fitiavany vola ary indrindra noho ny abadoany. Tahaka izao moa ny fisehoan'ny fanonganam-panjakana nitranga tany Turquie tamin'ny 2012 Jolay tamin'ny taona lasa. Tamin'ny andro misasakalina nisy pobasy maro tao Ankara renivohitra ary nisy fiaramanidina mpiady maro ny sidina teo ambony ny tanàna. Notifiriny ireo mpioko ny lapany antenimieram-pirenena, notifiriny ny foibe-pirenena mpanangona renseignement, notifiriny ny lapany ny fiasan'ny filoham-pirenena. Ny Amerikana no ikotrika iny fanonganam-panjakana iny ary tsy za tompoko no manelitsao satria namoaka izany vaovao izany ny olo maventy maro tsy namany fianakaviam-be raisam-pirenena toy Hossein Amir Abdul Hayyan, mpiara-miasa amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena iraniana. Raha ny resaka tamin'ny mpilaza vaovao Sputnik izy tamin'ny 13 aogositra tamin'ny taona lasa nambarany fa ny Imam Fethullah Gulen mipetraka any Pennsylvanie, États-Unis sy ny tambazotra Pampirur Izmet no nanomana ny fanonganam-panjakana teo ambany fibekoan'ny CIA. Araka ny vaovao navoaka ny Hannibal Djenserik, ingénieur tunisiana, matoa tsy maty i Erdogan filohan'ny Turquie dia satria niaro azy tamin'ny paikadiny Amerikana ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Raha nandray fiaramanidina mantsy niala tany Ankara i Erdogan. Tamin'izany nisy fiaramanidina mpiady Turka F-16 roa niainga avy tamin'ny seranam-piaramanidina Inclik ambany fifehezan'ny États-Unis nanaraka azy nikasa hitifitra ny fiaramanidina. Mahagaga nefa fa tsy nasaky nitifitra ireo fiaramanidina Turka ireo fa niverina tamin'ireo Amerikanina naniraka azy. Rehefa hitany Amerikanina fa tsy naomby ny teti-dratsiny nomeny baiko ny media tandrefana rehetra nilaza fa Erdogan ony no mody nanongana ny tenany mba hampitombo bebe kokoa ny fahefany. Tsy zany tompoko ny marina satria nitsoaka matanjaka ireo fiaramanidina Turk F-16 nisy feo nampitandrina azy tany amin'ny abakabaka tany tahaka izao. Amin'ny segondra itifiranareo ny fiaramanidina Erdogan avy hatrany dia potika daholo ny fiaramanidina Turka rehetra nanidina tamin'ny fotoana io. Nisy fiaramanidina mpiady Rosiana 7 mantsy sy zanabolana Rosiana manana balafomanga Maerveka S-400 niomana hitifitra azy ireo. Afaka nanao fanambarana amin'izay tamin'ny haino manjery i Melik Gotsek ben'ny tanànany Ankara satria nahazo vaovao feno avy tamin'ny Rosiana izy. Afaka nilay fara-potoana Erdogan satria nisy iraka miafina nalefany Vladimir Poutine nampiomana azy mialoha dia ny namany akaiky azy indrindra Aleksandar Dugin. Niala tany Moscou i olona io fa mba hanaridia ny pitsikilo isan-karazany tsy avy hatrany dia nandeha tany Ankara izy fa mbola nandeha nitety tanàna maro ohatra hoe manao tourisme. Niainga tany Moscou izy taloha dia nandeha tany Astana any Kazakhstan, nandalo tany Téhéran, nandalo tany Damascus, nandalo tany Nicosie, izay izy vao nandeha tany Ankara. Rehefa tonga tany ity mpiara-miasa amin'ny Poutine ity niona mangingina tamin'ny Melik Gotskek izy ben'ny tanàny any Ankara olona akaiky indrindra ny filoha Turka Erdogan. Ity no tsara tsipihana amin'ity tantara ity.
tsy voaterina mpiomana ny Erdogan i Poutine. Afaka tsy nanao na inona izy ka navelany nanatanteraka ny teti-dratsiny ny Amerikanina. Tsy izany anefa no nataony satria tia ampiseho amin'ny Erdogan sy ny firenena tantsinanana izy fa ny firenena tandrefana be vava piatsara velatsy io no fahavalo. Miseho ho piaro ny demokrasia sy ny zon'olombelona ireo firenena tandrefana ireo kanefa izy ireo no lehibe ny mpampiorohoro. Nilaza Poutine fa izany no nataony tsy hoe iarovana ny ainy Erdogan foana fa mba isakana ny ady lehibe fatelo tsy hipoaka. Nitsahatra tokoa ny ady tany Alep satria resy ny pioko. Dia nisy fanaovana tsonia fampitsarana pôbasy tany Syrie tamin'ny faraparan'ny taona tamin'ny 9 Desambra ka ny filoha Rosiana Vladimir Poutine no namoaka izany fanambarahana izany. Vondrona pioko 7 no nanao sonia. Anisany ny vondrona Arar al-Sham manana piady 2,4 sy ny vondrona CNS Coalition Nationale Syrienne. Tsy nanao sonia kosa ny mandateezana Al-Nosra izay niovanarana hoe Fateh al-Sham. Izy no nandefa mpampiorohoro ny tifitra olona tao amin'ny diskoteka iray any Istanbul tamin'ny aliny 13 Desambra satria resiny ho fahavalo izao Turkia satria tsy miaraka aminy intsony ampangainy ho mivadika amin'ny finoana silamo. Fantatra ireo tandrefana ireo fa sakana amin'ny fampijoroany ny nouvel ordre mondial ho tantanan'ny gouvernement mondial tiany ajoro ny mahafiloan'ny Turkia ny Erdogan. De namolavola tetika ny CIA, ny MI6 sy ny Mossad amonoana any Erdogan ho soloana Sarbakoly tout Fethullah Gulen. Ko satria moa tsy naomby ny teti-dratsiny, resy lahatra izao Erdogan fa fahavalo tsy azo iavanana ny firenena tandrefana. Mety ala ny vondro tafika OTAN i Turkia ato za de tsy ho gaga raha hitranga izany. Miavana amin'ny Rosia aloha izy zao, firenena izay nataony fahavalo tsy ela akory zay. No tapany Erdogan ny fihavanana amin'ny silamo irifetsika nataony namany taloha. Mifanantona ankehitriny mba hiady amin'ny vondrona AAS, io le nataoko hoe axe anglo-sionista ireto firenena tantsinanana ireto: Syrie, Rosia, Iran ary Turquie. Ary tsy lavitra azy ireo ny vondrona BRICS, indrindra ny OCS, Organisation de Coopération de Shanghai, baikoa ny Chine. Faharesena lehibe ho an'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny naharesy an'ireo jihadista toanany to Alep. Mahazo vana izao i Bashar al-Assad filohan'ny Syrie izay nataony fianakaviam-be fahavalo no tondroiny enao manjery tandrefana ho mpitondra jadona tsy manaja zon'olombelona kanefa lainga daholo izany rehetra izany. Tamin'ny 10 Desambra tany taona lasa, raha hita fa ho resy i Alep, nivory tany Paris ny fianakaviam-be raisam-pirenena andinika inona ny tokony ataony. De États-Unis, France, Allemagne, Arabie Saoudite, Qatar sy ny namany. Etsy ankilany, araka ny vaovao navoaka ny VSVS, World Socialist Website tamin'ny 20 Desambra, nivory tany Moscou ny tompona ndraikitra ambony Rosianina, Turque sy Iranianina tamin'ny 20 Desambra. Nandinika koa izy ireo inona ny tokony atao hiatrehana ny fianakaviam-be raisam-pirenena mpantainga, maherisetra sy piatsara velatsy. Anisan'ny olona nivory tany Moscou tamin'izany 20 Desambra izany: Sergei Shoigu, ministra fiarovana Rosianina; Hossein Degan, ministra fiarovana Iranianina; Sergei Lavrov, ministra ndrarambahiny Rosianina; Javad Zarif, ministra ndrarambahiny Iranianina; Mevlut Savuso, ministra ndrarambahiny Turque.
am'izao faraiseny Alep izao mibaribary ny lainga nafafy ny fianakaviam-be raisam-pirenena mikasika ny lazeny ho abibieny Bashar el-Assad. Raha misy olona manao lohany devoly amin'ity tantara ity dia tsy Bashar el-Assad tompoko fa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary tsy zany milaza an'izany fa mba vakio tompoko ny tatitra sy ny gazety tsy tohanany tandrefana. Ohatra ny lahatsoratra nosoratany Alain Jules amin'ny Africa TV tamin'ny 13 Desambra tamin'ny taona lasa. Vakio koa ny tatitra nataony ramatoa Carla Ortiz tamin'ny 17 Desambra tamin'ny taona lasa. Izany Carla Ortiz zany dia teratany boliviana, mpanao sarimihetsika malaza, monina any États-Unis. Nandeha tany Alep izy sy ny ekipiny nanao tournage dia hitany daholo ny zava-nitranga atao Alep. Mitsanga amboly ianao pieno raha mamaky ny tatitra ataony Carla Ortiz ka tsy te hierika intsony anireto firenena tandrefana piatsara velatsy ireto ianao. Tsy takona fenona intsony izao ny fiatsaram-belatsiny. Matsatso izao ny filazany fianakaviam-be iraisam-pirenena fa miaro ny vahoaka gejeny mpitondra jadona izy. Na omby izany tetiny izany tany Irak, netiny namono ani Saddam Hussein. Na omby izany tetiny izany tany Libye, netiny nanamarinany ny famonony ani Kadhafi. Fa matsatso izany izao no ny fareseny to Alep. Miariary zao ny lainga afafy ny reo media tandrefana nilaza foana fa mpitondra jadona i Bashar al-Assad. Raha resy ireo mpioko nanohitra ny Bashar el-Assad ka voatery niala tao Alep, nihira, nitotorebaka sy nandihy ny ponina tao Alep. Ahoana no inoana fa ravoravo ny ponina satria miverina mandray fahefana ao Alep indray i Bashar al-Assad. Tsy fiarovana ny vahoaka amin'ny mpitondra jadona no tanjona kendre ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Okazava ary za tsy sasatra amerina fa izy ireo tsy miraharaha na omahantra daholo isika mianakavy. Ny zavatra kendreny dia ampijoro ny Grand Israel. Asa mba fantatropieny zany. Ka ny fampanantenana nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Mosesy no entiny manamarina ny teti-dratsiny. Ny tany nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia miala avy amin'ny ony nely any Egipta tonga hatrany amin'ny ony Eufrate. Raha mamaky baiboly ianao fantatrao izany. Ankehitriny ireto ny firenena tafiditra amin'izany: Israel, Cisjordanie, tsorian'ny Gaza, Liban, ampahany amin'ny Syrie, Jordanie sy Sinai. Ny fampijoroana an'izany Grand Israel izany dia tetika volavolainy Illuminati miaraka amin'ny Satana ampijoro ny fanjakany Antikristy amin'ny alalan'ny gouvernement mondial. Ianao pieno, azafaly mihaino fotsiny fa mba manaova fikarohana mikasika an'izany. Dia karohy ohatra amin'izany Grand Israel zany ny atao hoe plan Yinon, YINON. Nosoratany Laurent Glosy tamin'ny 7 Oktobra tamin'ny taona 2012. Ampahany amin'izany plan Yinon zany no mba omeko anao. Ambolena ady an-trano any Egipta satria raha mikorontana Egipta mora ny manakorontana ny Libye sy Soudan ka iova endrika ireo firenena arabo misy ankehitriny anararotra ny korontana mitranga any Egipta. Ambolena korontana any Syrie, korontanina Irak mba ho vaky telo manodidina ny reto tanàna ireto: Basora, Bagdad sy Mosul, ka foko sy finoana no ampiadiana. Alefa any antsimony Irak ny silamo shiite, any avaratra Irak ny mpino sunnite sy ny foko kurde. Eo anatren'izany rehetra zany. Tahaka izao ny politika ataony mpitondra HVM. Tongava ty aminay ianareo vahiny mpanambola anao IDE, zany hoe investissement direct étranger, fa mivarotra tany, mivarotra rena izay. Namidy ny fitondrana HVM any frantsay ireo nosy manodidina.
amafisiny ny fanjanahany frantsay Madagasikara amin'ny alalan'ny francophonie. Tahaka izany koa ny karahana. Amafisiny ny toerany Ilias Akbarali lasa olona mpanan-karena indrindra eto Madagasikara. Amafisiny ny toerany Abdul Rasoul tompon'ny Filatex mpandravan'ny tranon'ny Malagasy. Amafisiny ny toerany Hasaneny Ariji tompon'ny Telma Jovena. Nomeny faritra midadasika ny taolagnarony Mauritiana ary namidiny amin'ny Mauritiana ny Ibeny. Ny Sinoa moa nomeny avarapatana ka tokony amoronana oabolana vaovao tahaka izao. Aza mandray vahiny tony Sinoa, vahiny tsy azo ampidirina an-trano satria lasa tompony mandilatra ny tompony. Fa ny mahagaga dia ny vaovao avoaka ny ministère ny raham-bahiny milaza fa ho tonga eto Madagasikara hony i Recep Tayyip Erdogan filohan'ny Turquie ny 20 janoary avy izao hitondra délégation mafonja misy olona 50 kanefa tamin'ny 20 jolay tamin'ny taona lasa nilaza i volcan turc viral masivony Turquie monina sy miasa eto Madagasikara fa misy sekoly eto amintsika tafiditra amin'ny tambazotra ny Imam Fethullah Gulen mpampiorooro mipetraka any États-Unis saika nataony fianakaviambe iraisam-pirenena filoham-pirenena tany Turquie solon'ny Recep Tayyip Erdogan dia ny ONG Ravinala Institut de Culture et de Dialogue ao Andavamamba sy ny sekoly International Light College any Talatamaty. Marina ve zany tenin'ny masovo Turquia zany sa tsy marina? Zaho tsy mahalala. Ampahatsahivoko fotsiny fa tamin'ny 1 Aogositra tamin'ny taona lasa nanao fanambarana ny lehibe ny ireo sekoly ireo miaraka tamin'ny ray aman-dreniny mpianatra nilaza fa tsy marina hono ny zavatra nylazay ny ambassadeur ny Turquie fa fanosoram-potaka fotsiny niantso ny filoham-pirenena izy ireo mba andrefepetra anery ilay masovon'ny Turquie anao fialantsiny. Kanefa sady tsy nandray fepetra ny filoham-pirenena no tsy nanao fialantsiny i volcan turc viral. Ho andra matoa Beatrice Atala tsy hitondra loza ho an'ny Madagasikara ny zavatra ataony fa hitondra soa. Kanefa tsy tafaverina amin'ny concert des nations araka ny filazany Madagasikara fa noho ny diplomatie janga ataony tafiditra anelanela ny marteau sy ny enclume Madagasikara izany hoe anelanela ny hery matanjaka mifanandrina. Taoriany nandraisana ny fihaonan'ny tampony Komeza sy ny francophonie nilaza Ramatoa Atala fa ho raisina eto koa ny fivoriana an-tampony francophonie économique et numérique sy ny fivoriana an-tampony Union africaine. Vahiny manan-kaja maro izy no tonga eto Madagasikara. Wang Yi, ministre ndrarambahiny Sinoa efa tonga moty. Maha Chakri Srindom andiabavin'ny Thaïlande ny cardinal Parolin secrétaire ampanjakana ny Vatican. Izany rehetra zany no tantaraina aminao Pieno. Dia mba ho tsapanao fa ampidirin'ny mpitondra HVM Bado anatin'ny ady mety andrava azy ny firenentsika. Noho ny abadoany tsy fantany izany rehetra zany na ny géopolitique na ny ara-toekarena ary indrindra ny ara-pana. Tsindriko le ara-pana. Raha mbola ireo karazan'olona ireo ihany sy ny mpaminany sandoka miaraka miasa aminy no mpitondra eto Madagasikara ho mahantra mandrakizay ny firenena malagasy. Manahy azaho fa ho potika tosirisana tsy ny vava sy ireo firenena afrikana amboleny fianakaviambe ady an-trano i Madagasikara. Raha mijery saritany ianao sy mianatra tantara, zava-dehibe ny fianarana tantara ho tsapanao fa manana toerana tsy manam-paharoa ity Turquie ity, na ara-politika, na ara-tafika, na ara-pinoana. Eo anelanelan'ny tantsinanana sy ny tandrefana no misy an'ny Turquie ka ny olona afaka mife an'ny Turquie dia afaka ife iny faritra rehetra iny ary izany indrindra no antony mahatafiditra an'ny Turquie ao amin'ny paikady sy ny tetika ny AAS te ampijoro ny Grand Israel. Eo amin'ny tantaran'ny finoana kristiana. Any Turquie no nisy anireo fiangonana 7 solo ny fiangonana rehetra
nandefasan'i Jesosy afatra Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Philadelphia, Laodikea, any Turquie reo. Tamin'ny taona 577 raha maty ny amperora Romanina Théodose voalohany nozaraina roa ny ampira Romanina. Ny tapany tandrefana nanana any Roma ho renivohitra, ny tapany tantsinanana nanana any Constantinople ho renivohitra. Nandritry ny taonjato maro ny fandimby, ny ady sehatra foana ireo tanàna roa ireo, zany hoe Roma sy Constantinople, ny ady olohany. Farany latsa-danja Constantinople dia nisandratra i Roma. Fantatrao Pierre ve inona no nahatonga an'izany? Zany hoe nahatonga ny Constantinople latsa-danja fa nisandratra i Roma, fantatrao ve zany? Mba mianara tantara. Niova ho Byzantsy aloha ity Constantinople ity. Tamin'ny 4,500 taona lasa izay. Izany hoe tamin'ny taona 3,510 resy ny Turc Ottoman mpino silamo i Constantin faraiky 12 paléologue mpanjakan'ny Byzantsy farany. Rehefa resy Byzantsy novan'ny Turc ho Istanbul ny anaran'ny tanàna ary navadiny ho maskriny ny Basilique de Sainte-Sophie, fiangonana kristiana anisan'ny lehibe indrindra eran-tany. Nalavo azy ity Constantinople ity amin'ny mahafohy be ny finoana kristiana azy, nametraka lova izy dia ny fivavahana kristiana orthodoxe tsy maty fa miely eran-tany any Grèce, any Turquie, any Syrie, any Liban, any Israël, any Palestine, any Égypte, any Arménie, any Géorgie, any Russie, any Ukraine, any Biélorussie, any Bulgarie, any Serbie, any Monténégro, any Macédoine, any Roumanie, any Moldavie ary eto Beoririka eo Antananarivo. Raha iverina eto Madagasikara, rentsika ny teny mahagaga nataony filoham-pirenena ny aliny 13 Desambra. Nilaza izy fa tsy voaozona ny firenena malagasy. Tsapa amin'izany tenin'izany fa tampoim-pahefana izy. Everiny fa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izy, zany hoe rajon armampianina tout puissant, ka afaka manozona sy manala ozona. Diso izy dia mamitaka ny vahoaka. Andriamanitra irery ihany tompoko no manana izany fahefana izany, fa tsy ny filoham-pirenena manao kabary na manao sonia didim-panjakana amin'ny fivorian'ny minisitra. Andriamanitra no afaka manala ozona raha mifona sy mibebaka amin'ny raha tsy ataony ny firenena iray be fahotana, ka ny filoham-pirenena no tokony hitarika izany fibebahana izany. Toy ny nataony mponiny Ninive, raha nandreny toroteny nataony mpaminany Jona ny mponiny Ninive, ny fona sy ny bebaka izy mianakavy ny antso fifadian-kanina sady ny tafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Tsy jamba Andriamanitra, tsy lalo-dalovina ny sofiny, fa ny fahotantsika no efitra mampisaraka antsika aminy, dia tsy mihaino ny vavaka ataontsika andro manalina izy raha tsy mifona sy mibebaka isika. Tsy tara izy fa isika no be fahotana, be siasia sy kely finoana. Tsy tara izy fa miasa amin'ny andro fidiny. Marta sy Maria ohatra dia nieritreritra fa tara efatr'andro Jesosy dia maty Lazarosy anadahana. Tsy tara Jesosy fa tonga ara-potoana ihany, satria namaty aza Lazarosy natsangany ho velona araka ny irany tarika Bilgader irany Karen Pekwe 4 days late but still on time. Makasitraka makatelina rain-tronary ary hatrany dia mangataka ny tanamaherin'Andriamanitra anafy hery fiarovana ampijoro ny mandako, satria amin'ny vanim-potoana tahaka ny tony dia ny fofofofo ny herin'ny maizina, ny herin'ny ratsy koa ho arovan'Andriamanitra mandrakarivany ianao sy ny ankonanao dia manao mandra-pioana mandra-pitafa indray tomboka. Misaotra anao namany Ismaely noho ny firarian-tsoanao ary mamelanao eto hisaotra koa ireo mpieno maro fantatro fa nivavaka ho ay, satria mba toa tanteraka izao fandarana izao mahery nivavaka ataon'ny maro.
maro misaotra tompoko same isika tahen'Andriamanitra. Ny fiainan'olona tsy vita mora, raha voasolona fakeo elabeny mpanakora, any mora kivy io tsy atao